Tafaraka isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Madame izao talata 7 febroary 2020 sy 2020 izao anterina ny araba mba ampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina araba mahafoka be toy ny mahazatra antsika atao araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafalo ny araba radio dia midika ho fifamatorana eo aminao mpanaraka miara-manonja MBS Radio Mada sy izahay eto amin'ny fanolorana sy ny ekipa rehetrarehetra ato amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada izany. Arabaina ihany koa ny teratany vahiny izay manaraka n'ity fandaran'ity miaraka amin'ny namana paritaka ny hoe mandika teny inona no ambarany ao amin'ny miara-manonja ao fa izahay tsy mahay teny malagasy dia misy ny mandika teny mampafantatra an'ireny teratany vahiny ireny ny resaka izay atao eto dikan'izany dia miaraka isika miarakavy miaraka manonja ao anatin'izay fiatrehana sy fandalinana ny fiainam-pirenena eto Madagasikara izay. Isaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy isy dia tsy afaka miaona eto isika amin'ny alalan'ny feo sy ny sary. Izay no hoe la tompolasy sy tompovavy fa raha ny fandehan'ny fandarantsika dia toy ny mahazatra ihany eo ny famakavakana eo ihany koa ireo pisehatra eto amin'ny fandarana ka afaka minitra vitsy eo rehefa avy eo dia hiakatsehatra eto ny solomavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara teo amin'ny boriboritany faefatra ny député Emilien Rambosalama na ny député Rambo araka ny fahalalantsika azy manana ny fomba fijeriny izy amin'ny maha-olom-pirenena fa eo ihany koa amin'ny maha-solom-bavam-bahoaka satria izany solom-bavam-bahoaka izany dia fantatsika tsara izay ambaran'ny lalam-panorenana fa fahefana mpanao lalàna fa eo indrindra ihany koa ilay hoe fitondrana ny etaetan'ny vahoaka izay no mahasolom-bavan'ny vahoaka ny député ka dia manana ny ambarana izy indrindra manoloana an'izao fahasahiranana tsoroamatany miatra amin'ny firenena malagasy izao. Eny ary tompolasy tompovavy fa dia mpiandohana aloha zany dia sitsika resaka kely ny momba n'ity aretina ity ny resaka Covid zany mbola ho avy eo moa ny député Rambo iresaka momba azy io koa raha toa ka hoe ny cyclone no ao an-tsainy ny be somaro amin'izao fotoana izao zany hoe ny fanarenana lafiny rehetrarehetra mihitsy tamin'ny fanombana zavatra nentin'ny Batsiray sy nentin'ny Iana dia ny zavatra tsikaritra to mangingina ny firesahana momba ny Covid-19 to mangingina fa to lasa any amin'ny hoe ahoana ny fanampiana atsy fanampiana risy sisa resaka vonjovony marina aloha zay tsy misy mandahan zany kanefa na eo aza ny cyclone dia eo no ahitana ny tena hoe fahaizana mandrindra fahaizana miasa fahaizana mitantana sy ny atao hoe fahaizana miatrika araka ny tokony izy ny loza satria ny mahazo malagasy any amin'izao fotoana izao dia cyclone fotsiny tsy hoe faharavana vokatra ny cyclone fotsiny fa efa nisy ny zavatra efa atao hoe nanahirana sy mbola iaina amin'ny malagasy hatramin'izay mbola tsy cyclone dia efa teo ny Covid-19 fa rehefa hamatonana izy io zao no mikika any ary raha ny taremarika farany dia eo amin'ny 104 ao zao ny nouveau cas zany hoe ireo olona izay mitondra indray zany an'izay tsy mikaretina izay raha ny teto Antananarivo resaka nouveau cas io fa raha ny maty zany raha tao anatin'ny herinandro raha ny taremarika navoaka dia hoe eo amin'ny 330 eo zany. Ka reny taremarika reny no fatatsika fa ny any ambadimbadika any tsy fatatsika mihitsy satria raha malala ny fomba fiasa eto Madagasikara ary raha io taremarika io no somary hitarina kely resaka taremarika dia manahirana be zany ny tonga dia hoe tena mandray ny taremarika izay amivoaka tsy amin'ny resaka Covid ihany io fa rehefa resaka hoe taremarika resaka hoe arkarena dia misy taremarika avoaka any ambadimbadika any hoe anatratra an'izao isan-jato amin'ity taona ity zay no tanjona taremarika io zao ny isan'ny voan'ny Covid taremarika io zao ny matin'ny Covid atao anatin'ny herinandro taremarika io raha ny tokony io zany amin'izay resaka taremarika izay dia rehefa mivoaka ny
taremarika na inona io na inona tsy tokony misy hoe discussion, tsy tokony misy mbola fametraham-panontaniana indray fa ny eto amintsika rehefa misy taremarika mivoaka na ofisialy io na inona io dia mbola mametra-panontaniana ny olom-pirenena hoe zany tokoa ve no izy, tena zany marina ve sa ahoana ny fomba nivoahan'ny ireny taremarika ireny. Io zany zao io avoakan'ny namanao amin'ny teknisian'io ny taremarika izay momba nyity resaka covid ity zany taremarika farapara moa zany zao izy io tonga dia tsambikitsika ty amin'ny hoe nouveau décès na hoe ireo maty indray zany de hoe 3 de ny totalin'ny cas zany zao dia eo amin'ny 570 raha arak'io de ny nouveau cas 270 de ny atsony hoe training contact 450 de ny sitrana ny amin'ny 510 ny forme grave na le tena hoe fa mampataotahotra 420 taremarika reny. Taremarika reny dia io ndray zany isaky ny région zany zao ny any Analamanga 350 zany hoe fa nivoatra zany le izy raha oharina tamin'le taremarika no tenentsika teo zany hoe épicentre ny faritry Analamanga amin'ny resaka covid ka io misy foana aloha hatreto miara-miaina aminy isika fa ny fiatrehana azy no manahirana de manahirana satria tsy tan'le olona tsony zay atao vidim-panafody lafo any oety manana tena tsy araky ny tokony ho izy andeha ho any amin'ny toeram-pitsabony ianao manahirana be ihany koa ny amin'ireny toerana ireny satria tena akoatran'ny covid de tsy covid ihany no tsabonao fa misy karazana aretina maro zao zany zao miakatra ny rano faritra maro eto Madagasikara de raha nolazain'ny dokotera de hoe misy aretina izay rehefa miakatra ny rano dia misy aretina mahazo vahana amin'ilay toerana iakaran'ny rano zany efa mahazatra zany ohatra resaka areti-kibo miakatra ny rano ohatra ny resaka tazo satria misy rano miandrona de foiny moka de manaikitra de voan'ny tazo le covid etsy efa eo dia ny areti-kibo mialany ny tazo mialany de mifangaro vorako ny sasany raha hoe mararirary antoko kely de efa covid vao misy anna kely de covid satria izy zany tsy voafetra ihany koa le hoe fahafahana makatsina ny makary de lasa mandray anjambany le vahoaka malagasy fa tsy afaka miatrika araka ny tokony izy alay aretina ary zao le izy misy olona tena tokony ho avitra misy olona tena tokony ho sitrana saingo no le eti manana eo ampelantanana no ny antony maro samihafa eo indrindrandrindra ny atao hoe tsy faiza mitantana dia maty le olona na sitrana le olona fa raha tokony hoe ho sitrana izy ohatra ao anatin'ny tapabolana de mitarazoka any amin'ny 2 volana sy tapany 2 volana de eo de nefa rehefa marary ny olona de ahoana hoe isika tsy afaka miasa izy rehefa tsy afaka miasa izy de tsy afaka mahazo aina zany ny toe-carré pirenena kanefa dia izay no miteraka an'ilay fiakaran'ny arikarena zany hoe mifamatotra daholo io rehetrarehetra io fa tsy tenitenenina fahatany zava-misy zany zao de hoe misy ny fanampinetsy mitondra an'zao mitondra ny zay karazana hoe fanampiana sy ny sisa zany anie rehefa misy ny loza voatsanahary zavatra lozika be zany fa tsy hoe iny akory no hoe inondray no entina hoe zao lozika zany ny cyclone foana teto dia fanao zany fa ilay fomba fitantanana mihitsy amin'ny ankapobeny no tsy araka ny tokony izy ary ny akamaroan'ny olona dia manamarika an'izany satria lay tsy fahaiza mitantana de misy fiatraikany any amin'ny isam-batan'olona ho jerentsika ny momba an'izay eto indrindra ny solombavam-bahoaka Rambo Salama Emilien araka nefa voalazantsika teo ny député Rambo voafidy tamin'ny alan'ny tiako Madagasikara izy tao amin'ny boriboritany faefatra miarabanao député Rambo eny ary tonga de hiditra tsehatra isika amin'ny famakafakana resaka tsy fahaiza mitantana mahafoka be inona no azo ambara manoloana an'io ndao ary misaotra rina nanomeny fitenenana dia
alohan'ny tondrana ny famakavakana sy tena idirantsika amin'ny votoantiny dia miarabantsika rehetrarehetra nahatratra ny androandroany ianareo teknisianina ato amin'ny fahitalavitra MBS radio MBS ary ny radio Mada izay mampita an'izao fandaran'izao amin'ny vahoaka rehetra na ny ampitan-dranomasina any eto Madagasikara. Dia miarabanareo koa any ampitan-dranomasina any manaraka ity fandarana ity amin'ny tambajotra serasera. Raha malala moa fa mbola tsy avelan'ny manam-pahaizana andeha amin'ny canal 7 sy ny parabole ary ny smart time sika dia so ihany fa misy an'ireny YouTube sy ny serasera ny FB reny andifasana an'izy dia mba afaka manaraka ny tena vaovao tena marina ny vahoaka sy raha tontolo zao inona marina ny tena mitrango Madagasikara fa tsy fanina lainga fotsiny ka dia miaraba anareo any ampitan-dranomasina any izay ataoko hoe mandany vola maka-rena satria mandany vola tokoa ianareo ny amin'ny vola vahiny entina narahana an'ity fandarana ity. Dia arabaina manokana ny vahoaka ny mponina eto amin'ny boriboritany fahefatra izay boriboritany andraketan'ny tena moa zany na voavidin'ny tena tamin'ny anaran'ny toko tiako Madagasikara. Manarak'izay dia ombako manana ny fisaorana an'Andriamanitra nataonao teo rina satria no fitiavany sy no fitahiny no mbola mahatoa zao antsika ka afaka manao zao fandarana zao ary zava-dehibe tokoa zany satria tsy misy zavatra ambony indrindra no niaina eto tany ka dia rariny setsiny raha ohatra ka isaorana izy hitantanantsika mandritra ny fandarana ity ary mbola hitantanantsika mandritra ny andro aoriana ty fandarana ity zay andro omenantsika tsika moa tsy afaka andidy fa azy omenantsika eo ary amin'ny maha-kristianina dia isaorana zay omenantsika eo. Manarak'izay dia manaroroatra ny zao fotoana zao entina maneho ny fiaraha-miora amin'ireo fianakaviana nanana ny lavo tao anatin'ireny rivo-doza reny fa tena enjana denjana tokoa izy ary atahoana moa fa tsy afaka miala amin'izany tsika tsy hoe isika eto Madagasikara ihany tratran'io fa eran'izao tontolo zao dia samy manana ny tandrifiny daholo ny any amin'ny Pasifika ny amin'ny Asie dia manana atao hoe typhon ny any amin'ny faritra any amin'ny Amerika dia misy ny tornade misy ny ouragan ny torak'izay koa ny Eropa eo dia samy mahazo daholo ny amintsika moa dia hoe tempête tropicale dia mivadika cyclone ka dia maneho ny fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana namoiavana ny tenanay tamin'ireny rivo-doza reny ary maka-heriko ny vahoaka izay tao hoe tsy maty voamanaina mba tsy ho kivy ny amin'ny atao hoe fahasimbana na isam-batan'olona zany na amin'ny ombonany zany na amin'ny resaka volona fiompiana tena mafy kanefa moa ataona fa zay le fiainantsika eto ary itsika eto amin'ity Madagasikara ity dia efatra amin'izay fa tsy dia hoe voatamby ty rery nisy an'izany fa hatramin'izay misy fa dia eo amin'le fiantraikany fotsiny misy hoe mafy sy hoe misy voaomana sy misy hoe efa nomanina ary misy hoe tsindraraina ka dia izay fisehon-javatra zay dia zao no tokony ampisehontsika mahavoaka malagasy ilay fahendrentsika dia ny fihavanana ka dia ifanometanana ifanampy ary tsy jery resaka hoe loko politika amin'izay zavatra zay fa tokony ho jerena iza mivoaka tokony ampiana dia iza ny olona tokony hanampy fa tsy hoe ity oloko aloha tsy andeha amin'izay na ty tsy oloko dia tsy omena fa samy malagasy daholo ary tadio fa ny raha malagasy dia anankiray any dia tokony zay mipetraka ato amintsika mianakavy amin'izao anatrehan'izao zava-mitranga zao zany indrindraindrindra amin'ny ahoana no anarenana ireny distrika maromaro izay atao hoe nahita amin'ny mangidy tamin'iny fandalovany cyclone iny izay misy hatrany atao hoe any amin'ny faritra any amin'ny distrika amin'ny Mananjary no ny 10 miditra ny rivo-doza Batsiray nefa ary amin'ny distrika Andilamena tapaka ny tetesana enjana ane zany raha atao voly doa zao zany dia eritrereto fa mahatratra eo amin'ny
eo amin'ny 500 kilomètre de eritreto am'izany hoe ahoana ny abean'le cyclone ka isany zavatra zany a tokony ifanomezan-tanana ifanampiana fa tsy ijerenina loko politika na ijerenina fiaviana indrindrindrina zay tena tsy mety amin'ny mahamalagasy atsika dia ny fihavanana izany zay angamba no atao hoe fampidirana rina fa efa nytenitenenao tao ihany moa le hoe tsy fahaza mitantana sy indrindrindra fa alohan'ny teny idirana am'izay angamba de misy tetetetsaritra kely ty resaka tsy fandripahalemana nalaza be tamin'ny vaovao maly fa nisy zanakakarana zanak'Ijivany izy moa fa za tsy de manao FB io fa mijery amin'ny olona amresaka de zay no naovako an'le izy na inoko an'le izy de saza telo taona mipetraka ao amin'le seza kely natao hoan'ny ankizy aoriana tomobily iny no nalainy zala mpanao ankeriny amin'ny moto anakefatra zany tena makaka am'le izy le zaza anaty tomobile moto anakefatra no maka le izy de ny amin'ny fahafantarako le izy zay amma tao anatin'ny renseignement tamin'ny fotoanandroko mbola amperinasa tamin'ny miaramila fahitako an'le izy dia hoy za hoe resaka règlement de compte zany zavatra zany satria efa ela mihitsy ny teto amin'ty Antananarivo ty no tsy nisy zany hoe kidnapping zany fankahana-keriny fa fankahana-keriny nisy teto Madagasikara dia fankahana-keriny niaraka tamin'ny fangalarana omby dia le vehivavy tompona omby na le vehivavy vady le tompona omby na le zanak'le tompona omby no alaina mba hitangalana vola be sy tsy hanenjehana andry zareo ka ty zavatra indray mandeha ty resaka zanakakarana telo taona le izy hoe resaka règlement de compte io zany hoe ao am'drareo samy ao ihany no mampanao ny zavatra io ary efa betsaka zany mitranga teto amin'ty firenena ty ary betsaka ny atao hoe ny karana sy zareo amin'eo faritra Pakistan sy pakistanais sy karana indien sy any io zany zay petraka eto Madagasikara zay noho ny fiarina atao hoe misy tafiditra nga na misy ny fialonana ny ny anankiray manana zao ny anankiray manana zao dia petahana de zay ny fahafantarako an'izy io ka tokony mailo am'izany ny mpitandro ny filaminana am'izay zavatra zay ary ny mpitondra fanjakana koa mba tsy sy ny fiverenany zany resaka hoe insécurité zany eto ndray de eto de manao antso manokana ny amin'ny jirama zay ataoko hoe satria mifandray daholo zany rehetrarehetra any satria tadio tsara fa ny mpanao ratsy any raha ohatra ka anao an'izany asa ratiny zany tsy amin'ny andro mazava mihitsy izy manao azy matoa izy manao an'izany amin'ny andro mazava dia tena efa vonona ara-pitovana mihitsiny na raha ara-fiarovana ary hoe vonona ny sotony aleko maty de tsy matahotra n'inona mitranga hoe raha amin'ny andro mazava fa raha amin'ny andro alina izy manao an'izany dia manaroatra le famaizinana amin'ny alina de eto zany de miantony jirama hoe ty fanaovanareo an'ty resaka hoe programmation an'ty délestage ty am'izao katram'izao ary am'izao katram'izao ary am'izao katram'izao ary aoka rehefa ataonareo le izy de ataovy ny antony famaizinana zay koa de mahatonga jila hoe maizina am'izao ary ndao tsy kanina nanao opération maizina am'izao ary ndao tsy kanina nanao opération maizina am'izao ary ndao tsy kanina nanao opération na ny mpitandro filaminana aza zany andeha anao ny opération any de efa misy an'izay problème de visibilité problème mana fahitana ary tadio tsara fa afa misy jiro sy ampiny lampe de poche rehefa anao opération toy zay hoe afa ny lampe de poche fotsiny ka tonga de nanaty maso ka zay zavatra zay no mila tenena aminareo jirama zany mba hanao tsara ny asanareo atsaka sy andiavana nareo am'resaka fametrahana ny elakelatrano ny ampoule rehetrrehetra fa tsy hoe ny route nationale ihany na ny arabe ihany no asianareo an'ireny jiro mazava be reny fa rehefa misitra metatra 10 metatra amin'ireny elakelatrano reny nareo de na ny asiana tongotra aza de tsy ho hita na le batterie kely amin'ny telefônina zay entina atao solona ampiretana an'le lampe de poche amin'ny telefônina de reraka ambony any satria batterie efa nentina
tontolo andro tany ampiasany mety nandeha ody a ka tokony mba hitretinareo jirama fa tompona andraikitra amin'io nareo ary asanareo zany ary tady io tsara fa ny vahoaka dia mandoa volapahany indrindra Antananarivo ny teneniko a ny vahoaka dia mandoa apahany amin'ny facture-ny jirama dia tokony anaovanareo any éclairage public matoa misy an'izany eo amin'ny commune urbaine Antananarivo misy hoe service mikasika ny éclairage public azy eo amin'ny direction ny travaux publics dia misy vola tokony arosakareo jirama anaovan'ny commune ny zavatra io dia nareo commune koa aza mifanibolina amin'ny jirama fotsiny amin'ny zavatra io fa takio satria vahoaka mandoa vola aminareo a vahoaka mandoa etra aminareo dia no zany a redevable amin'ny vahoaka nareo a ary vahoaka tokony sitraka amin'ny asan'ny jirama sy amin'ny asan'ny commune indrindrindra amin'ny lafiny tsy fedina amin'ny tsy fandripahalemana zay anga mantsitsiatra kely amin'iny rina fa de hiditra amin'le resaka ataotsika ka efa ntenenao tsy fahaiza mitatana tena marina zany rehefa tena diniana de tena le tsy fahaiza mitatana mihitsy ny tena vokatry le fahoriny le malagasy am'izao fotoana izao a satria zany hoe raha mahay mitatana zany de tsy tokony orony gasy fa tsy fahaiza mitatana amin'ny lafiny rehetra dia lasa gidamaimbo gasy voalohany amin'ny fantrana fa gidamaimbo amin'ny fandrosoana tiako tenenina de zao le mpitondra am'izao fotoana zao mihitsy zany a no rehefa nanao ny eritreritra hoe hitondra amin'ny fanjakana dia taitaibombona fotsiny ary taitaitrany tamin'ny 2009 zay nentina nanonganana amin'ny fanjakana de tatrika tamin'ny tendezamita mandaha anankiray dia taitaibombona fotsiny andeha tonga de mahitsy be amalifaty ny régime teo amalifaty an'ny Fleury Rajaonarimampianina sy mpiaradia aminy satria maninona ny Fleury Rajaonarimampianina teo a no laniny izy menakavy teo kanefa moa de irahantsika malano inona ny zava-misy de taitaibombona teo fotsiny hoe io ndray de tsy maintsy ataotsika de ka rehefa taitaibombo zany ianao a tsy misy fiomanana dia laza tsy mandeha am'izay izy ny fitantanana fa lasa ohatrany hoe manao fitondrana hélicoptera ka tsy mba manana an'izany hoe jery lavitra zany fa ny opotomoto eo any no hita tady io tsara fa ny hélicoptera zany a tenengy kely fotsiny hélicoptera zany io zany hélicoptera zany a de voalohany indrindra hélicoptera aloha tsy mahazo mandeha any ambony be any ohatry androplanina hoe mandeha manidina any amin'ny 10 000 kilo any amin'ny 10 kilometre any ambony any de mahazo kapy de tonga de lasa ny hélicoptera tsy maintsy ety ambany aty any de mahita de rehefa mahita loza de miala de rehefa mahita loza de miala de mamany izy zany hoe tsy mba misy zavatra hoe tanjona zany manana vision zany a fa pilotage à vue zay zany hoe taitaibombona tao de hoe ndoranga fa tena mafy nataony fitondrana ny Hery Rajaonarimampianina tao a fa de tsy maintsy alaitsika io fitondrana io a ninninona midonina fa dia ho alaitsika io dia zao mifandehany a laza tsy mandeha am'izay satria tsy mba niomana tam'izany fitondrana taitaibombona tsy niomana satria tsy mahafantatra akory inona ny zava-misy am'izao fotoana zao zay ne le problème tsy mahafantatra raha ohatra zao resaka ohatra hoe tehitemy fotsiny a hoe ny momba ny covid efa nresahanao tao hoe inona marina moa tena tsy afahantsika amin'ny fiainy ty covid ty tsy fantany hoe le covid ane ka atao hoe efa misy variant be de be fa mionona fotsiny am'le variant anankiroa eto e kanefa le variant anankiroa taloha dia variant tsy de mifindra malaky fa malaky mamono fa le variant am'izao fotoana zao a mifindra malaky de malaky a sady malaky mamono no tsy mifidy asina hatramin'ny ankizy 2 volana de efa nisy vo e zay hatramin'ny ankizy 2 volana de efa nisy vo de ny antitra moa de fa tsy ny antitra ny zokiolona ny lehibe a de fa sy marefa de fa tsy tenenina tsony de tsy hoe tsy mahafantatra le izy zany ina marina tena zava ohatra fotsiny hoe ny covid de aveo le resaka le
araky ny tenin'ny président hoe mila fahaizana io zavatra io président Ravalomanana no miteny an'izany mila mahay le fahaizana zany hitanao am'le resaka expérience le expérience tsy fanjakana ty ne tsisy na izy menakavy mpitondrao aza olona avy any an-dafy tsy mahafantatra an'izay Madagasikara ny akabetsahany izy tsy mahay teny gasy izy tsy mahay teny gasy ohatra hoe ministra ny raharaha-mbahiny venao de vasaby ohatran'ireny efa ministra ny raha-mbahiny malagasy zavatra ohatran'izany olona avy any an-dafy hoe niaraka nanao any UM zay tsy hita zay fandehany nanao ny PEM tsy hita zay fandehany reny tonga am'izao fotoana zao olona tsy manana expérience raha nany olona nanana expérience zay eritreretindreo hoe expérience teto azy de expérience tamin'ny azo tamin'ny fitondrana tetezamita zay fitondrana tsy ara-dalàna fa ato anatin'ny fanonganam-panjakana no tafiditro am'izao fotoana zao zay tsy mahalala tsara hoe tsy mahafantatra tsara kory hoe iny anatao hoe pouvoir régalien ananany io fa tam'izany fotoana zany dia azo fotsiny le fanjakana dia nentina am'izay fandehany tany zao izy tonga eto tsy manana zany expérience fitantanan-draharaha zany fa ataony mbola ohatran'ny hoe fitondrana tetezamita any am'izao fotoana zao ary ny tena mandreraka amin'izy ara de zao ny zavatra ny eritreretiny hoe entina nanonganana ny filomaraka Ravalomanana tam'izany zay fa tadio tsara fa efa tafakatra tany amin'ny 7% ny taux de croissance ny malagasy tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana ary voaporofo zany voaporofo ny taratasy ary zany tsy azo fana fa ny banque mondiale sy ny FMI zany ao de tenenina de hoe amidinay ampidinina ohatra ampidinina dimanjato ny kilo an'ny vary ampidinina dimanjato sy 2 arivo ny menaka sy ndretrarehetra zany ny tena nandrasan'ireo olona rony nefa izy am'izao fotoana zao ny menaka am'izao fotoana zao 2 sy 1 alina ny vary am'izao fotoana zao lazainy hoe arivo nefa ny vary arivo zany de tena mihinana aloha zay mijery azy fa de aleoko tsy miteny fa de alohan'ny olona no ahita azy mahita hoe manahoana le zany zavatra zany fa tsy le expérience ahitany zany tam'izany fotoana zany ny expérience hitany tam'izany de expérience atao anatin'ny fandrobanany Madagasikara jere fotsiny inona tsy mivoaka teto tam'izany fotoana zany ny resaka bois de rose zay mbola nitoy taty aoriana inona ny firy tonne firy conteneur ny zavatra ny nandeha tam'izany fotoana zany zavatra ohatran'izany zao indray ny resaka volamena resaka expérience tam'izany firy ny volamena avoaka tam'izany fotoana zany ary tadio tsara fa tamin'ireny fotoana ireny ny tena natao hoe ny tena nahitako fa tena be de be mihitsiny sahirana vahoaka de lasa mivarotra ny volamena ny resaka sito mahery eny atsena eny amin'ny resaka fagnanana volamena de amidy zany zavatra zany no expérience nana de fanjakan'ity zany hoe tsy fahaizana manana an'le hoe mahay le resaka fitantanana zany ny fahatelo hoe tena problème ty fanjakana de tsy mahavita inona ny zavatra rehetrarehetra am'izao fotoana zao raha jerena dia efa projet tamin'ny androny fitondrana teo aloha ary na fitondrana teo aloha le tadio tsara fa efa projet lalakely rena efa tamin'ny androny président Marc Ravalomanana reny de nitoizany tamin'ny fitondrany ery rajonary mampianina de zany zavatra zany zany hoe raha am'izao fotoana zany de tsy hitanao ny tena hoe zavatra tena mitombona ary tena hoe inona ny tena vitan'ity fanjakany ity fa resaka fanoizana ary zay zavatra tsy ekenidraromo ary mampalelo de zao rehefa tsy rizarano no azy dia tsy tokanana na vita coliseo izy na tokanana inona dikazany colisée zany inona vokatsoa azy zany colisée zany iza ny olona mbola ny olona avy any velany ka niditra tao de teny hoe tsara le colisée niza ny olona teto Antananarivo ka niditra de hoe tena bravo tena tsara le colisée iza ny olona tany ivelany mba niteny hoe nandeha tamin'ireny hoe terrain manara-penitra tena ambodratra iny mitsangatsangana kanina tanina any ambadika any de hoe tena tsara nga le terrain manara-penitra inona iza mbola niteny an'izany tsika samy tsiketro any no manao an'izany ary ny olona tsy samy laza marina ny olona tsy atao hoe tsy mahafantatra ny tena ny fahorian'ny malagasy zany manao hoe zavatra tsara reny zavatra mety reny amin'ny fiainan'ny malagasy ka zavatra zany hoe inona ny hoe mahavita ve ty fanjakany ity tafiditra amin'le fanjakana ave hoe vouloir c'est pouvoir tsy tafiditra zany fa
vitany ty fanjakany tya dia manapina vava mpanoatra satria mpanoatra de miteny marina vitany ty fanjakany tya dia ny manao resaka fampandrina drisa atao zao vitany ty fanjakany tya dia manao tarivato vilambava hafa ny tenenina nefa hafa no atao raha tsy ohatra fotsiny hiteny hoe resaka covid io resaka covid io zao mijery amy telea ny manam-pahefana rehetra mandeha mitety tany amy faritra ravan'ny cyclone am'izao fotoana zao dia tsy misy manao kasibosy na ray aza izy amy teny fa tsy misy coronavirus any ary raha jerenany ny tableau zay efa navoakany ny teknisianina tao Madagasikara rakotra na misy olo anankiray voa azy analandrofany zao no hoe tsy misy fa na olona roa na efatra dia efa mamindra ka ireo mahita ianao ao mananjara de miteny dia misy olona manaraka fa tsy misy manao kasibosy mpitondra fanjakana miteny izy hoe za salama fi amy tena fa tsy porteur sain izy ka zany zavatra zany zao matako hoe mitary vato vilambava tenenina hoe ajao ny geste barrière sy ndretraretra za moa de me fotsiny mahita an'le maheno an'le publicité ao amin'ny TV amin'ny TV plus amin'ny radio plus zany amin'ny io satria manomboka amin'ny nga PDG nga sénateur de manao pub an'io geste barrière io hatramin'ny mpiasa rehetrarehetra ao amin'ny TV plus io samy teny daholo de zay hoe mpanohana ny fanjakany ty hainao manjery ty fa mba mieno an'izany ve ny mpitondra mpiaraka amindreo mieno an'izany ve reo ministra rehetrarehetra reo satria raha mijery alizy ianao tenenina hoe arovo ny tenanao mba arovanaao ny hafa sy ndretraretra dikan'izany manao kasibosy nefa nany ditako tamy tele androany zao voandroany vao nijery na filoam-pirenena zany hoe miditra anaty tanànany mijery alizy tsy manao kasibosy dia amy tena azy fa tsy hoe porteur sain izy de mamindra amin'olona de izy andray no metsiny am'izany ka izay lazaiko hoe tsy manao tary vato vilambava ary tsy izy ihany fa manomboka aminy de manaraka azy rehetrarehetra zany ny zava-misy tsisy manao manaraka zany hoe geste barrière zany sy ny rehetrarehetra zany zavatra zany lazaiko hoe ty mpitondro dia manao tary vato vilambava zavatra kely oatra zany nefa zavatra kely mampidi-doza ny covid-19 anie aloha zava ny resaka covid-19 iainanao foana io mandra-pa fa famonjenany olonany am'izao période zao dia atao hoe ponctuel satria lasa ny cyclone lasa iny batsiray tsy manao retour en zone batsiray fa any izy de namela takaitra any anao mandeha tsy manao kasibosy ny rehetrarehetra tety faritra de teniteny eo de tsy haitsony fandehany na ny prime ministre na ministre na ny mpiasa mpanjakana ambony na ny gouverneur sy ny rehetrarehetra tsy misy manao an'izany fa dia mandeha ohatraohatran'izao fotsiny hoe tsy nitady io fa ny covid eo akaikinao foana ary ohatran'ny adinidimo matsy izy ty ka zay ny tokony tejerena hoe ory fanjakana ory exécutif mba ajerevo ny zavatra ataonareo ary mba asio contrôle sy suivi ny zavatra ataonareo fa zay tsy mampandeha ny ty firenetsika ty teneninareo hoe ataovy ny kasibosy nefinareo azy tsy manao ny olona PDP tsy manao de tenenina hoe no zao zava-nitranga zao aloha de mbola tsy natao loatra le resaka le sasy fa ino miandry efa ho feno telo arivo iakatra efatra arivo mivosy iakatra efa PDP hoe iakatra zato mahery maty eo anatin'ny herinandro de zay voana sazy fa io ary zay tsy mampandeha ty Madagasikara ty tsy misy an'le fitsirina tsy misy an'le inspection amy lafiny rehetra koa
raha hoe ny mpitondra fanjakana tsy manao kasibosy iza ny tokony hanasa azy azy satria mantsy tam'le fotoan'ireny hoe zay tsy manao kasibosy mafiny manadio tatatra sy dalina fa raha mpitondra zany tsy manao kasibosy dia ahoana satria zay mantsy le ataon'le fanontaniana apetraka le olona hoe izay asaina manao azy zao nefa zareo raha tsy manao hita amin'ny tele araka ny teneny député teo iny manja tsetsatsetsatra tsy aritra ihany eo indrindra zany ny vahoaka zany de tokony ho tonga saina hoe ny mpitondra azy aty lehibe anay ny olona mifidina azy atyko zao no ataoniko zay indrindra mantsy zay de raha vao tsy fanjakana raha vao tsy manao an'izay tsy manao an'izay kasibosy zay a tsy mampiseho modely a de tonga de atao hoe very le autoritéany hita amin'ny vahoaka amin'ny point faible an'zay vahoaka tsy raha hiteny hoe misy ta hoe kenao raha tsy manaoko mety misy masay ihany fa tonga de hoe tsy manana an'le autorité antsony a le mpiasa-mpanjakana manomboka atao hoe gouvernora de chef district préfet sy ny rehetrarehetra rehefa tratran'izay de eo izy zany a vao atao hoe inafatiny eo satria efa tsy ho atao hoe tsy ho voabaiko ntsony ny olona tsy azo tenenina ntsony ny olona de hoe ka nareo ane tsy manao hoe ka hoany zay no anao hoe tsy voabaiko ntsony ny olona vaksiny ko zao ohatra zay président Ravalomanana sy neny lalao Ravalomanana zao nanao any vaksiny foana izy fa ny flo zao ny tsika ny flo aperinasa tsy mbola hita hoe tam'izay vaksiny zay masom-bahoaka io de zay ary matony ny olona zany a ne maro no manao vaksiny am'izao fotaon'izao tena hita hoe reto misy raha aman-dreny a manao vaksiny tsy adala izy mato manao ny vaksiny de zay mihitsy hoe mampiseho modely araky mitenenina hoe l'exemple vient d'en haut de efa nanao any vaksiny iny président Marc Ravalomanana sy neny lalao Ravalomanana de mazoto ny olona manao vaksiny satria mahita hoe matony hoe ny manao andreny izy mivady a de noho ny voalohany indrindra hoe tsy fiarovany tenany aloha de aveo a fiarovana ny hafa tadio ane fa ny tsy fanaovana nio vaksiny io ane dia niasa le corona ane zany raha tiako tenenina de zao hoe le corona de mampetsika an'io aretina rehetrarehetra ao aminao io a ny tena zay ny tena tadiaviny ary mampiena ny hery fiarovanao zay indrindra petany ohatra zao mandray aretina anankiray raisina olona ohatra olona misy ny atao hoe diabeta ohatra de efa mihinana fanafody ianao ina sy ny rehetrarehetra de miditra raha corona fa fantana moa zany fa tenendro zany hoe manakorotana izy asiny serisery kely ina sy ny rehetrarehetra de varimbarina amin'ny any ambady tiana ianao a le diabeta petahy moramora de miena koa ny hery fiarovanao de fa eo am'izay anao fa afafa me malemy a de taraiky nefa raha ohatra ianao ka nanao vaksiny a na avitaradalana an'le vaksiny a di raha misy an'izany tranga aminao de tsy problème zany serisery kely fotsiny de samy miala paracetamol roa na doliprane ray mino indray mandeha indreo de samy vita fa rehefa tsy nanao anao a tonga de miasa saina na ny moral anao azy de ambany satria hoe de hotaray zany androany de ahoana reto zafy be de be reto raha mpanakarena moa de hoe za hoe afaka mitondra firy no azoko entina miakatrany sa karakory tsara be raha anandray de hoe tena mamezarany hafa ty sy ndrehetrehtra ke anao tenenina anao vaksiny tsy manaoko efa eo amin'ny hoe eny amin'le point de non retour zay vao tonga saina de eo anao ny raisina de zay ary zay le resaka hoe tsisy fanaraha-maso tsisy fitsirena zay tena problème amty Madagasikara ty amin'ny lafiny rehetratra mihitsiny ary raha mpitondra am'izao fotaon'izao a de tsy misy an'izany raha mifiainan'olona andavanandro rina raha isotony eny atsena eny raha isotony eny atsena eny tenenina hoe tonga ny ciment firy-taonina dia amidy 8,4 satria mijaly ny vahoaka amin'ny resaka asa fanarena trano sy ny rehetrarehetra ay zany miodina ihany eto amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra mba mijery hoe mividinetana mijery an'izany ciment zany fa nkaikahery izy andehanako dia
tsy misy an'izany tompoko tonga eto aminay fa olona efa orientendrareo ary amin'y arinareo mividy an'io fa raha tena omena mpanjifa sy ny rehetrarehetra de tsy misy an'izany hitanao am'izany ary de avy eo le nefa le olona tenenina hoe tokony hojerena ny resaka fanaovatrano jerena mihitsy fa mijaly le olona sy ny rehetrarehetra ka nale sy male tokony mba ho azo mora raha tenenina hoe fitsinjovana ny vahoaka zay miteneniny amin'izy mivarotra sy ndrehetrarehetra moa zay matanjaka mihitsy hoe saziko ana sy ndrehetrarehetra jinona kory tsy tonga aty amin'ny 4e arrondissement izany tsy hitanay aty amin'ny boriboritava efatra zany fa ny hitany aty amin'ny boriboritava efatra dia sy olsim de ny olsim de misy an'le mangamanga sy maintimainty sy le ino izy teo mangamanga sy maintimainty le orange de reny misy aty zay telo alina ny mora indrindra de miakatra am'izay nefa arakarak'zay ila ny asa ataonao aminy zany le mangamanga tsy azonao anaovana tetezana le mangamanga tsy azonao anaovana béton fa tsy mety am'izany ka izany zavatra zany ohatra zany zao aiza ny contrôle aiza ny fitsirihana ataon'ny ministera ny varotra sy ny industrie am'izany aiza le inspection le tokony ataony ny ministère industrie amin'ireny mpivarotra rehetrarehetra reny aiza ny inspection tokony ataon'ny ministère ny industrie amin'ny famoahana an'ireny zavatra reny mandeha makaty amin'ny mpanjifa tsy misy zany ny zava-misy eto amin'ity Madagasikara ty ane zavatra eritreretina hoe kely izy kanefa tena tondra ny fiainan'ny malagasy ray manontolo eo indrindra azafady kely député Rambo Salama mirezy hoe contrôle suivi inspection dia manontany olona hoe le izy hoe matoa tsy atao tena tsy fantatra mihitsy ve le izy sa fanahinina fotsiny zao sa raha fanahinina le izy inona ny tiana tongavana ao anatin'izay le hoe tsy fanaovana araka ny tokony izy ny contrôle ny suivi ny inspection ary iza misy olona ve efa hoe tsy voakitikitika mihitsy amin'ny tokony anaovana contrôle suivi sy inspection fa hoe ny aty amin'ny vahoaka ny aty amin'ny entina ihany marina hoe efa misy ny sehatra hoe rafitra hoe ohatra hoe IGE zao hoe nany anary hoe inspection générale de l'État ahoana ny reny sehatra eny natao hoe tsy tena afaka tsara tena manao ny asany amin'ny hoe fahalalana ty moa tenena foana tele hoe indépendant makaiza ahoana ny fahitany député Rambo an'izay hoe contrôle suivi inspection tsy araka ny tokolo izy le izy mety hoe fananina ve sa hoe inona ary iza ny voatokana anaovana an'izay misy olona voatokana ve anaovana an'izay de misy tsy anaovana an'izay mihitsy reny volamena mandeha any de tsy hita ny poids de any de tsy hita de miteny olona contrôle suivi inspection sy ny sisa raha ny solombavamboaka Madagasikara arina dia tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny solombavamboaka Madagasikara ny fanaovana ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka tafiditra ao anatiny zany ankoatrany hoe fanaovana lalàna sy ny fanaovana tatitra any amin'ny vahoaka dia manara-maso koa ny solombavambahoaka mijery sy mitsirika any amin'ireny secteur public reny zany nany amin'ireny ministère ireny afaka manao an'izany solombavamboaka ary ao anatin'ny asany zany ka nametraka fantanina anao hoe iza no azo atao dafolo azo tsiriana dafolo rehefa niza ka manao ny asa-panjakana sy mitatana ny volam-panjakana zay matsara zava amin'ny vahoaka tsara azo atao ohatra zao azo anaovana contrôle azo anaovana inspection na azo anaovana zany rehetrarehetra reny ary tsy mahazo mandahany zany ary zay ny antony antom-pisiny ny atao hoe inspecteur général de l'État inspecteur d'État zany ny olonao de reny olona reny no manao ny zavatra io na vola
mivoaka io a na vola miditra io a na aso io a de azon'ireny olona jerena ohatra zao ary otranak'ongamba no raisiko lalana atao rehetrarehetra reny zao de eo amin'ny ao anosy eo a lalana vao vita vetivety tam'ty fitondrany ty a ary tamy vao tonga teo fitondrana de nanao eraera be tam'ireny zavatra reny de rehefa miodinao devant ny Sénat eo anao a de fa misy lavaka eo nefa dia nalaza be mihitsy ny misy lavaka sahady vo roa taona zay a de fa misy lavaka sahady nefa de so zay asa atao mananao azy iny rehetrarehetra azo nataony inspection hoe qualité anty azy ty ramose a manahoana io manona ny goudron ndanina vola be amin'ny tao amin'ny fond routier vola be zay navoaka tao amin'ny ARM autorité routière de Madagasikara le ARM io zany natao hoe ohatrany hoe mijery ny resaka manao régulation ny resaka vola sy ny rehetrarehetra amin'io a io ny zava-bita à partir an'ireny zavatra tsy mety reny zany no tokony hitsanga amin'ny fitsirena ny inspection hoe ahoana ty zavatra ty dia le inspection le direction générale ny inspecteur inspection d'état zany a no manao ny zavatra io zay io mo ratasena amin'ny présidence ny république ratasena présidence république io na misy inspecteur d'état isaky ny ministère isaky zay atao hoe tantana ny volam-panjakana rehetrarehetra dia misy anty atao hoe direction DGE tia ny afaka manao ny inspection fitsiriana zay avy any amin'ny filohan'ny république afaka mijery nanany amin'ny ministère hoe ahoana zao ny volana aloha ka maninona zao sahady ty no defa simba misy zavatra tsy milaminao a matody zavatra ty simba de zao na ny vahoana amin'ny fampiasana roa vola atao sy ny rehetrarehetra asan'le mato simba de misy antony ohatran'izany ko ty resaka hoe efa misy tany atao masina moa ny tena antrangan'le izy ary navoaka ny namana tare amin'ny jaro tany atao masina zany zavatra zany hoe ary na de tamin'ny anao manjery ravavy mihitsiny hoe sekoly vao namboarina manara-penitra izy zareo de fa manana problème efa misy tritrandrindrina dia defa misy mitete defa misy lomotra defa tokony efa to mandeha am'izay zany inspecteur nisy eo hoe fa hoana koa zany zavatra zany volam-panjakana no mivoaka teo zao ny vola mivoaka teo ka hona marina tena fipetraka za zavatra zany de asan'le izy eo zany zavatra zany hoe zay mitatina rehetrarehetra zany niza ka misy vola mpanjakana mandeha eo misy volam-bahoaka mandeha eo a dia azo ny inspecteur d'état ataony manao ny inspection fitsiriana ary ny zavatra mampimety zao hoe le tsy misy contrôle la suivi mihitsy zany zavatra zany fanaovana zany a de zao teto zao teto Madagasikara teto zao ary mivoaka tamin'ny ainao manjery moa ary nalaza be le izy tsika selasay tena voaka koa tamin'ny resaka réseaux sociaux hoe nareo 6% imbécile reo tsy zavatra fantatrareo de resy lava de aveo de le CMMC zao tatatana atao amin'ny zavatra tsy mandeha tao satria le resaka manutention fibatana entana any a-porny Tomasina sy ny rehetrarehetra dia nandrotsaka tany ny inspection générale de l'état dossier tonga de dossier mivoaka avy any a olo présidence république
tafiditra ao le enjana be le manao hoe imbécile 6%. Ino no tratra tao zany de rehefa tratra tao izy teny petany to amin'ny hainao manjery rahavavy sy ny gazety tany ambadika tany tsy hoay fa io manaratsy ny fitondrana manaratsy ny malagasy tambatalehan'ny serasera ihany ve de zao nataony asindretra rehetra tsy hoana tao nalefa tany amin'ny ambasady tany tonga tany amin'ny ambasady tany France tonga de tsy nazo accréditation tamin'ny fanjakana frantsay persona non grata miverina de rehefa miverina eto de nieritreritra ny olona hoe matoty niverina tratra am'izay ty androany inona ny teo tsy misy miresaka le CMMC satria maninona atao fananina atao fananina le izy satria maninona olona manodidina ny eo amin'ny filohan'ny république zany hoe olona atao hoe faninina tsy hojerena mihitsy le izy zany satria tonga de teneny mpiara veritra foana ty efa fantatry le olona manodidina ny filohan'ny république ny faiblesse ny filohan'ny république ataoko na moa ny tena amin'ny Rina hoe Rina oka kely tsy fisotroana zavatra mahadomelona fa zao fa tena tsy tiako mihitsy ny nefa za hitanao mandrefy lalana ery mandre tatatra de ahoana moa de ohatra zay le eto zany hoe fananina tsy atao zany le fitsiriana tsy fananina tsy atao le contrôle fananina tsy atao le suivi satria maninona hitan'le subordonné point faible le supérieur ary amin'ny natsara azy mihitsy zany ny anarana eto tamin'ny miaramila amin'ny resaka fitantanana sy tamin'ny miaramila atao aminatin'ny psychologie de commandement raha tianao andeha tsara ny fitantananao any régiment na ny olona hoentinao de zao aza atao hitan'ny olona eo ambanin'ny fahefanao mihitsy point faible fa very ny autorité anao zay ny le tenentsika atao zay ny tenentsika to zay mahatonga ny olona tsy anaraka dalàna tsy hoe manaova kasibosy be deabe tsy manao eny amin'ny passage cloté mepita tsisy manaraka zany fa mbolery ihany satria hitany zany le faiblesse raha ny zay hita le faiblesse zany hoe hita le faiblesse de tsy manana autorité tsony le mpitondra zany hoe le izy zany lasako vava nohatra ny ary-tabebaka fotsiny ny zavatra tenenina atao zao atao fa tsy misy fanaraha-masona kely aza hoe ahoana tena fitraikany ty any amin'ny vahoaka any ahoana tena fanaraha-maso antya eny amin'ny fiarahamonina eny sy ndretrarehetra ary zany zavatra mitrangy zavatra ary ny hoe amin'ny resaka fitsiriana teo de ia zao no sahite ny le mpitondra fanjakana le mpitondra fanjakana zao sahiteny hoe ahoana marina moa fandehan'le SMMC eo kanefa raha fandeha de vola tsy toko tsy foroana no mivoaka avy eo amin'ny nalota amin'ny zavatra io kanefa ny asa natao araky ny fitenenina zany loha de ataoko hoe le conditionnel est de rigueur averiky ndray mandeha indray le conditionnel est de rigueur fa zavatra fictif na mo amin'ny fanjakana vola atao ary ny asa natao dia 80% tsy vita 20% ny asa vita nataon'io société io fa payena 100% fa 80% fantatry ny mpitondra ny zavatra zany fa tsy afaka miteny satria maninona araky ny teny le ministra anankiray zay hoe mpiara misansy ka mpiara misaika ka zay mifandehany de zay ny fandehany ty zany hoe fananina kipy fananina tapenana amin'ny maso de lasa tsy misy ilay fitsiriana inspection lasa tsy misy ilay contrôle lasa tsy misy ilay suivi satria maninona raha vao misy anankiray mandeha amin'io de mitoy le procédure de mitrango daholo ny rehetrarehetra dia inona ary ty tonga de zay ny le izy de miteny aminao fa namaky gazety moa tamin'ny
tamin'ny tapabolana angam' sarotokombolona de misy hoe ny au niveau présidence zany de niteny hoe manina mosy teo ohatra hoe niena zany raha fiteniny inspecteur de tany resaka fréquence ny fanaovana fitsiriany dia hoe izay le izy zay na ena satria misy tombontsoa tsy tiana ofery eo dia atao zay zavatra zay ary za zavatra zany raha le zavatra any ambony any zany dia lasa le vahoaka kely aty mihina fatiny satria raha tsy afaka ijery tsony hoe manaona marina tena vidinetana manahoana ny tombaritra lain'ny olona manahoana ny fitsarana andreo rehetrarehetra reo de zay mifandehana satria maninona efa ilay point fort ny mpitondra izy atao hoe lehibe eto amin'ny tany sy mifanjakana de hitan'ny olona hoentina hitandrarony point faible hitandraroa dia vofe taraiky zay ny zava-misy asa fampandrosoana zany lozika be hoe tsy misy ny tsy satria zao tsy vokatsony mangarara rehefa aveo raha mangarara lasa mangarara amboamboarina rehefa aveo de lasa resaka hoe raha valim-pifidianany tsisy tsony satria la le tena tenenina hoe indépendant tsy indépendant fa indépendant efa guidé avy ary ambony ary zavatra zany ny zava-misy any de ny covid le volany meniny avy any velany avoainy momba an'io nampiasana an'io hatram'izao de hatram'izao tsika any zao mba mitaky an'io ahoana io zavatra io tsika atao amin'ny fanoerana ahoana fisehoan'io fa ny any amin'ny communauté internationale na banque mondiale tsy namy an'io sy ndrehetrehtra moa sy ny mpanampy rehetrehtra tsy hanoatran'izao tetsika eo hitabataba ohatran'izao fa taratasy any de langage diplomatique any natao de aveo mety tsy haiko fanasazina tsy fametrahana fatokisana amin'le fitondrana tsony zany ny zava-misy mety misy engany mba tonga am'zany tonga ohatran'ny anaovan'ireo union européenne sy ny américaine ny faritra ny firenena tsy nanana hoe tonga de sazina amin'ny resaka ohatran'izao sazina engany mba tsy tonga am'zany tsika satria raha misy an'izany de le vahoaka eto ny tena atao hoe mihina fatiny mihina tsy fihinany ary raha hoe raha mbola zany ny zava-misy no tsy fahaizana amin'ny tantana ny vokatry ny fanapena maso ny fitsiriana fanapena maso ny fanaraha maso ny zavatra eto sy hoe ahoana marina mivoaka ny vola sy mifandehan'ny asa rehetrarehetra eto dia taraiky eto ny malagasy raha sanatrinyzany zany ny zava-misy mamaraparantsika député Rambosalama fanamarina kely moa zany hoe marina isika fa tsy hoe sazin'ny américaine toy ny any amin'ny firenena sasany fa efa nanasazy any ny américaine tamin'ny 2009 tonga de nitapahan'ny AGOA de hoe ireo orinasa teto Madagasikara zany zay afaka manondrana entana namoraina zay na zay namoraina nakany États-Unis vontranga 2009 tonga de takana teo tsy te alalan'zany ny américaine fanapa-kevitra moa reny zany tena hoe enjana dia zay no niainana fa ty fanontaniana anankiray zay apetrako amin'ny député Rambosalama maraparana antsika azy raha ohatra ataontsika hoe raha ohatra hoe président Ravalomanana no teo amin'ny fitondrana amin'izao zahatra ianantsika zao raha ohatra hoa satria manao fampitahana ny olona inona no zavatra nitranga amin'ny hoe tonga ny covid tonga iza moa iana de avy koa batsiray de ohatra hoe manoloana an'izay le olana zay zany na olana amin'ny aretiny io na amin'ny loza voajanahary taka ny cyclone raha président Ravalomanana no nitondra teo inona mety zavatra nitranga tsika tsy azotsika ilana ny covid tsy azotsika ilana ny fahatongavan'ny anasy batsiray fa raha ny filomarika Ravalomanana natao zay efa manana le expérience amin'ny resaka fitantanana ny tany sy mifanjakana ary ity zany tamin'ny fitondrana tamin'ny régime teo zany navina tonga amin'ireny hoe 7% reny ny taux de croissance économique amin'ny Madagasikara zany de efa ny fiomanana efa ela be reny tiako tenenina de zao jereo fotsiny any
ny école namboariny président Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany hatrany amin'ny voatra lavitra any izay ny fidy no tatana an'izany tsy mba mihitsiny any na ny jerevo ny lalana namboariny président Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ny akaikiny Saint-Michel jerevo niny tapiny Orombe iny maninona izao ndreo ane tapiny Orombe iny tafiditra anatin'le nandanovan'ny teo fa tsy voateny mihitsy hoe tapaka ny lalana any na misy zavatra tapaka ohatran'izao sy ndrehetra rehetra tiako tenenina dia hoe eo zany l'expérience aloha dia faharoa manarak'izay eo le fahaizana mirécolter ny zavatra rehetra fahaizana mamiainy ny olona dia fahatelo manana an'le projet de société entina hampandrosoana an'le firenena entina isiny ny fandrosoana eo amin'le firenena zany hoe petraka mihitsiny zany lay hoe zao no ataoko raha misy an'izao dia zao no ataoko raha misy an'izao zao no ataoko raha misy an'izao fametrahana olona mahay an'le izy amin'ny toerana misy azy zay no nataony président Marc Ravalomanana tamin'izy nitondra zany araky moa teny hoe the right man on the right place hoy izy ny fitenenana amin'ny teny anglisy zany hoe tsy ololona fahatany ka ololona hoe afaka manao pression président de république hoe tsy maintsy zany ô sy ndrehetra rehetra fa raha président Ravalomanana natao tonga dia olona mahavita le asa nataony ary olona afaka ame mazava tsara sy afaka hoe ame ny trakefany any amin'ny fiainam-boaka sy any amin'ny sosialim-boaka natao tao fa io ane raisy fotsiny hoe ny ray président zao teo président Ravalomanana teo dia teny amin'ny rina hoe tsy le trano rehetra efa ametrahana andrelo reny dia tsy etehitra amin'ny resaka hoe sekoly na any amin'ny fiangonana no ametrahana andreny fa tsy maintsy efa nanao trano izy hoe tia dia fomanina andraisana ny trabona satria zany trabona zany tsy maintsy izy satria zao ny aina Madagasikara hatramin'ny voalohany sy ny manaraka any dia tsy maintsy izy an'izao dia efa niomana tamin'izany izy fa ny amin'izao anety zany misy mivola teo misy an'le vola be tsy toko tsy forohana na misy vola tonga eo fa tsy mandeha any amin'izay izy fa maninona tsy hoe ndao anao trano tsika fa ionona fotsiny amin'ny resaka hoe indrana tantany amin'ny UNICEF mangataka anareo zay manakatao ame an'izao efa niomana efa raha président Marc Ravalomanana teo dia efa niomana tamin'izany izy raha io Covid io dia efa mazava be ny président Marc Ravalomanana vaccine ary raha président Marc Ravalomanana tao tsy name soan'ny olona kory izy satria fantany fa tsy misy afa-tsy ny vaccine no mahasitrana miaro amin'io dia tsy maintsy efa nanao vaccine daholo ny malagasy rehetra ny antsika etreto ny test ne zao mbola tsy apy 400 000 kory nanao test nefa zany 400 000 testany zany any amin'ny olona ny ray andro ny antsika zao mbola mitombola amin'ny 300 000 mahery eo fa mbola tsy mihoatra n'izany akory raha i président teo dia sur fa nanoatra ny autrichienne hoe raha teo velona tsika menakavy velona zany no afaka anao asa fampandrosoana Madagasikara olona velona zany no hitondra ty fandrosoana ty eto Madagasikara dia tsy maintsy manao vaccine ary vita amin'ny président zany ary zay ny tena hoe i président zany dia resaka discipline sy resaka autorité président Marc Ravalomanana resako eto président Marc Ravalomanana resaka discipline resaka autorité dia ananany io ary le autorité zay matsy zakan'ny reo mpitondro reo satria inona ny antony ny azy rehefa misy autorité dia manao jadona non tsy fahaizany ininona zany fa autorité zany mametraka ianao hoe autorité zany sady afaka miteny amin'ny ankizy hoe orakizy zao tsy mety zao natao teny aloha zay vao manasady fa ny anty rehefa hoe autorité dia tonga dia zay zao no mitondro zay ohatran'izao dia zay anaovanay anty io tsy mandeha amin'izy io ka zay teneko hoe raha i président Marc Ravalomanana teo io Covid io tsy ohatran'izao ny tsika fa tena nandeha tsara io ary efa ataoko hoe efa tsasaky ny olona angambany efa vita vaccine ary raha ny ilaina aza nataony président Marc Ravalomanana ohatran'ny any Autrisy any zao efa misy lalàna tsy maintsy manao vaccine efa mivoaka lalàna ary mando vola be
mado volabe amina euro maromaro mihitsiny a tsy hoe santenina fa tena volabe mihitsiny raha vo tsy manao vaksiny de ohatran'izay tondrazay keo ty batsy arety efa nomanina ny trano asiny any hoe zao ny trano naovana azy zao ny trano zao ny trano ary ny trano de tena araky ny trano hoe matohatra n'le rivotra matohatra n'le rivo-doza fa tsy manao ino izy teo fotodrafitrasa vidina tsaika atao hoe 50 millions nefa zany lany eo 5 millions ohatran'izany zavatra tsy président tsy anao zavatra ohatran'izany mamenatra zany fa raha za koa matoky fa rehefa président io a tsy maintsy ho avy ny cyclone sy ndretrarehetra tsy ohatran'izao tsony fahoriny gasy a tsy ohatran'izao ny zavatra mitranga marina fa tsy maintsy andeha am'izany fa efa mba moramora koa mavamavana koa ny fahoriny gasy a fa tsy izao kanefa ny andim-biasana zao aloha de ho raharaha be tsy ho mora andrasana zao tsy hoe moramora araky nytenentsika azy eto fa ho raharaha be ka zay rehetrarehetra zay no ilana hoe fanomezan-tanana sy fanampiana amitsika malagasy zany a rehefa tonga ny andro amin'ny ilana azy eny a marantsika ary député Rambosalama Emilien inona ny teny hoentinao ary amarana anazy a zay famakafakana no entintsika teto zay manoloana izao fiatrehana ny fiaina zao anahoana no avintsika ary ny aloha de isika malagasy a no tompony ho avintsika fa aza mieritreritra olo-kafa izany a ka hijery hoe manahoana ny ho avinao ahoana fa enao io a ny tompony ho avinao dia amin'ny teny avoakanao sy amin'ny fihetsika azy ataonao sy ndretrrehetra zany na amisedratra izy na amisedratra izy tiako tenena de hoe sahiny teny milaza ny tsy mety ary aza matahotra ny teny marina milaza ny laingany tsy mety satria araky ny teny malagasy hoe aloha mifanena mpamosavy tsy zay mifanena ampandainga aza mandainga rehefa misy marina de lazatra hoe partir an'izay filazanao marina zay a no inon'ny olona sy anarahan'ny olona ary afahanao mitarika olona amin'ny fiainana sy entinao anoro olona hitondrany ny fiainana misy tika be dehibe zany a misy tika be dehibe zany fa dia tsika mo mieritreritra tsara mahafantatra tsara n'izay tianao tenenina sy tianambara am'izany teny zany a araky le fitenenina hoe trafika nome mahery ny teny rehetrarehetra tao a ho atsika rehetrarehetra zay manaraka zao dia ambava homana ampomeritra dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho velonainandray a ka ho afaka hiaraka hitafa sy dinika eto amitsika eto a amin'ny herin'ny androany toy zao indray a raha sitrapon'Andriamanitra samy hita hon'Andriamanitra eny isaorantsika ny député Rambosalama Emilien solombavam-bahoaka Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faefatra nitondra an'izay famakafakana izay ambava homana ampomieritreritra ny mamy atelemo ny mangidy aloavy zay ny fahendrentsika malagasy ary averimberina foana hoe ny resaka takan'ireny tsy hoe andeha andanin'andro na hoe andeha fotsiny am'izao fa ny tena katsahana moa zany de hoe mba afahatsika mampitombo ny fahalalantsika aloha voalohany indrindra afahatsika misaintsaina ihany koa ny fiainam-pirenena ny fiainantsika malagasy araka ny tenen'ny député Emilien Rambosalama teo hoe ianao isika menakavy no tompony ho avintsika eto amin'ity Madagasikara ity fa dia sika zany no manana andraikitra amin'izay hoe fampandrosoana ny malagasy izay ary nisy teny koa nambaran'ny député Rambo teo hoe aza matahotra milaza ny marina rehefa diniana izy dia tsisy discussion zany tsy misy adevitra zany fa ny marina io no mampandroso fa ny tsy marina izay no mampiemitra ary na ny fepetra zany ataon'ireo firenena ny vela ny fikambanam-be raisam-pirenena amin'ny hoe rehefa anampy izy amina firenena anankiray tsy Madagasikara ihany fa amin'ny firenena zay hoe hitondrana fanampiana de verimberina foana le lesona manahoana ny fangararana
manahoana ny fahajanany demokrasia, manahoana ny fanajana ny zolombelona, ao miodikodinao foana ilay resaka izany ka rehefa tsy mahatateraka an'izay ianao dia misy fiatraka an'izay amin'ny fiaramiasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada tao aoriana ny nandraisantsika ny député Rambosalama Emilien dia iresaka lafin-javatra vitsivitsy sika. Fandray foana matetika ny amin'ny hoe fanitsakitsahana, lalam-panorenana, tsy fanajana araka ny toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana satria io no lalàna fototra zany mitondra ny firenena anankiray. Dia mandeha ny fanazavana, mandeha ny ohatra hoe zao no isehoany zany tsy fanajana ny lalam-panorenana zany. Fantatsika tsara momba zay ary averimberina eto foana zany izay. Fa zao akoatra ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, akoatra ny tsy fisian'ny contrôle, suivi, inspection araka ny fanazavana lavabe teo, akoatra ny tsy fahamarinana izay miteraka ny tsy fandrosoana. Dia misy moa ny sasany hoe misy manota fady ao, misy zavatra tsy mety ao sy ny sisa. Akoatra n'izany rehetrarehetra zany ny tsy mampandroso ihany koa ny firenena anankiray tompoko dia ny tsy fanajana ihany koa zany ny famantarana ma-repoblika. Inona moa no tiana tenenina amin'izany? Reny zavatra reny zany tsy hoe nataotao foana. Inona moa zao ny hoe famantarana ny repoblika? Eo ny lalam-panorenana aloha zany hoe raha vao repoblika ianao dia misy ny lalam-panorenana dia famantarana ny repoblika, ny sainam-pirenena, famantarana ny repoblika, ny hira-pirenena, famantarana ny repoblika, ny teny filamatra, famantarana ny repoblika, ny ao anatin'ny teny filamatra zao ny iainantsika amin'izao dia hoe fitiavana, tanindrazana, fandrosoana dia famantarana ny repoblika ihany koa ny ao anatin'izany ohatra hoe ny fetim-pirenena, samy manana fetim-pireneny, ny firenena isan'isany, ny tombo-kasehampanjakana, ny fiteny na ny langue, ny lapam-panjakana ihany koa dia famantarana ny repoblika daholo zany rehetrarehetra zany. Voaja amin'ny atsipriany vereny akoatra n'le hoe lalam-panorenana teo zany efa mitenentsika hoe tsy voaja le lalam-panorenana amin'ny endriny maro samihafa dia ohatra hoe resaka sainam-pirenena zao hoe drapeau national. Inona moa no mampiavaka ny sainam-pirenena mikopakopaka iny amin'ny lamba mahazatra? Raha to zany tsy fantatra ny mombamomba an'izy io. Tsika zany rehefa miresaka hoe sainam-pirenena dia hoe raha vao mandeha ny hira-pirenena, akarina ny saina dia mijaridina tsara, alana ny satroka, piana ny elo sy ny sisa mariky ny fanajana zay. Fa ny dikan'le loko amin'le sainam-pirenena voaja ve le izy, voaja ny rehetrarehetra ve le dikan'le loko iny zany. Ny fotsy moa zany dia milazana hoe fahadiovana, dia milaza ihany koa hoe filaminana. Voaja ve zay eto Madagasikara? Tena madio ve ny eto Madagasikara amin'ny fitantanana? Madio ve eo amin'ny resaka hoe fijerena ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy? Madio. Ary inona ny mifanohitra amin'ny madio? Maloto. Ambaran'ilay sainam-pirenena zay dia hoe filaminana ihany koa ny dikan'in'le fotsifotsy iny. Voaja ve zay filaminana zay? Raha ny eto Madagasikara no resahana filaminana any anatin'ny fiarahamonina, fa tsy filaminana ara-batana ihany, fa ny filaminana ara-tsaina ihany koa. Manahoana ny milamina ara-tsaina ve malagasy amin'izao fotoan'izao? Anjaranao ny tena hoe mandinika tsara an'izay. Le sainam-pirenena zany natao hajaina, le loko zany natao hajaina. Ny mena moa zany dia hoe mariky ny fiandrianana sy ny firaisam-pirenena. Manahoana ny firaisam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao? Sao dia voahozongozona noho ny inona, noho ny de la politika, noho ny atao hoe manaikitra ny fahantrana dia lasa ny mpianakavy ary zao tsy mifamankitsony. Tsy mifamankitsony satria manina manahirana amin'ny fiainana, tonga koa moa tia aretina Covid ity, aza famangivanga mihitsy aloha
zany no eno any ambadimbady ihany za mifamangivangy mihitsy aloha fa manahirana be le firaisam-pirenena nefany a tena zava-dehibe finoson'ilay a loko menamena iny zany amin'le sainam-pirenena maitso moa zany de hoe akoatran'ny hoe fanantenana sy zay hevitra finosony zany a dia midikanyio koa zany de hoe maitso mavana i Madagasikara tamin'ny namorona n'ilay mpamorona ny sainam-pirenena malagasy azy de misy dikany hoe maitso mava amin'ny Madagasikara tamin'izany a satria tamin'ny taona 1970 iny moa zany hoe niverena ny fahaleovantena de hoe loko maitso hoe maitso mava ny Madagasikara ny any amorontsiraka songadina ny ravinala taty ampovoantany zany de misy an'ireo zava-maniry maitso mavana izany a maitsomaitso daholo ary tsy tonga ho azy fitenenana hoe analamanga raha izay no raha isika natao ajaina zany ireo a loko eo amin'ny sainam-pirenena ireo maitso makaiza moa zany zao Madagasikara amin'izao nripahana amin'ny bois de rose tapahana daholo ny zay resaka maitsomaitso rehetrarehetra dia petahany avy any velany petahany frantsay hoe l'île rouge lasa ilay nosy mena zany zao Madagasikara fa tsy hoe nosy maitso intsony satria raha tany amin'ny niverena ny fahaleovantena tany namoronana nireo loko amin'ny sainam-pirenena ireo zany a dia zay ny tao an-tsain'ilay a namorona ny sainam-pirenena hoe ty maitsomaitso ty a dia mampiray ihany koa malagasy satria ny any amorontsiraka misongadina ny ravinala maitso mavana ny coco maitso ny aty ampovoantany dia ratsoka zava-maniry maitso zany ve zao no zava-misy amin'izao fotoana zao zany hoe ilay loko zany zay voalaza ny sainam-pirenena de tsy voaja ka rehefa tsy voaja io de mitovy amin'ireny ravin-damba rehetrarehetra eny ihany matoa zany ilay sainam-pirenena eo a de natao ajaina izy a fa tsy hoe ajainao amin'ny fampakarana sainam-pirenena fotsiny fa ajainao a ny hevitra izay a finosiny fa tsy nataotao foana tompoko io a lokon'ny sainam-pirenena io tsy nataotao foana io naninona arany tsy natao loko an'izao na tsy tehitenen'le loko anankiray a naninona ny tsy natao an'iny fa naninona ny natao hoe fotsy dia tsy menamena de misy ny maitsomaitso misy dikan'zany zany hoe rehefa tena jerenao zany de tsy misy zavatra mandeha ho azy amin'izao zany na inona fa misy dikany avokoa matoa zany misy ny tsy fampandrosoana ny asa fampandrosoana tsy ao tsara zay eto Madagasikara mba tsy ndrenena hoe tsy ao mihitsy dia misy zavatra tsy voaja ao ny lalam-panorenana aloha voalohany efa io izy a fa hita maro hoe tsy voaja toy ny anak'Andriamaso fa le dikan'ilay loko amin'ny sainam-pirenena ihany koa tsy voaja araky ny tokony ho izy kanefa matoa reny zany mipetraka reny loko reny a dia misy dikany izay resaka hoe ny famantarana ny repoblika ihany koa de ny resaka hoe ny hira-pirenena na ny hoe hymne national io moa zany fantatsika tsara pasteur Rajason namorona azy namorona ny feoany i Norbert Rarson inona ny tiano tenenina amin'ity le hoe hira-pirenena ity le hira-pirenena zany a dia manana n'iny ny firenena tsirairay eto ambonin'ny tany de tsy hoe ay fotsiny toniny sy hoe tsy tosona ny atao hoe melodie ao anatiny iny loha zany efa nisan'ny fanajana iny fa le tononkira zay tenenina hira-pirenena dia mila tanterahana tompoko fa tsy hirairaina fotsiny amin'izao mila tanterahana inona moa zany zao misy andalanao zay raisitsika akely mihitsy aloha amin'ity fandarana miara-manonsy ity afahantsika mieritreritra tsara voaja ve le teneniny le hira-pirenena ao zao misy hoe ary amin'ny farany ary hiadana sy ho finaritra de sambatra tokoa izahay ay miadana ve zao mivoaka malagasy finaritra ve zao mivoaka malagasy sambatra ve zao ny vahoaka malagasy sa hoe tononkira fotsiny reny de ohatran'ny tononkira rehetra ne kanefa tadidio tsara fa hira-pirenena lay izy zay voatoninao zany de mila tanterana zay no mampiavaka amin'ny allemand zay no mampiavaka ny anglisy ireo firenena anglophone reo rehefa mandeha ny hira-pirenena tsy hoe mozika fotsiny fa le tononkira amin'ny tsipriany dia manana didy sy andraikitra anatanteraka an'iny ny olo-pirenena tsirairay
hoe fanirina aloha zany hoe iadana finaritra de hoe sambatra de hoe tahinao ry zanahary firenena mivavaka zany Madagasikara na tian'ny sasany na tsy tian'ny sasany dia firenena mivavaka i Madagasikara satria voalazan'ny iram-pirenena zay matoa zany atao le iram-pirenena de ho tanterahana le izy fa rehefa tsy ho tanterahana le izy de fa zavatra fandray no finosin'izany rehetrarehetra zany de ny anisan'ny mampiavaka ny repoblika ihany koa tsy hoe mampianatra moa zany fa hoe mba hoe mampatsiahy antsika rehetra rehefa tsy voahaja ny famantarana ny maha-repoblika ny repoblika tsy misy mandroso eo akoatran'ny hoe lalam-panorenana zay tsy voahaja toy ny anak'Andriamaso de misy ihany koa ny antsoina hoe ny teny filamatra io le antsoina hoe devise ina moa zany zao ny teny filamatra aloha amin'izao repoblika iainantsika zao fitiavana tanindrazana de fandrosoana tam'le tany aloha nisy hoe fahamarinana fa tsy aotsony igny fahasolana hoe fitiavana de tanindrazana de hoe fandrosoana reny zany tsy hoe soratra mipetapetaka fotsiny fa mila tanterahana ilay izy de hoe fitiavana zany de hoe tsy tenitenenina fahatany io de misy koa ao ny hoe fitiavana ny lehibe indrindra ay raha zay zany noho izy de maninona omeo fitiavana zany ilay vahoaka malagasy inona ny tiany ny vahoaka malagasy ary zay tiany ka mahasoa azy izay le izy zay tiany ka mahasoa azy izay zany no omena n'ilay vahoaka malagasy omena fitiavana fa tsy hoe sandaina dikan'izany hoe omena zany tompoka tsy misy sandana zany fa hoe iny omeny iny zany de se anaovan'ilay anomezana azy ihany ninonina anaovany azy fa zay le hoe endrik'ilay fitiavana mame fa tsy hoe sandainao an'izao indrindrandrindra zany zao tsika ao anatin'izao siklony zao de hoe mame an'izao mame an'zatsy ny sasany mame an'izao fa ho ambadika mety mieritreritra mety ho mety mieritreritra hoe tandray moany amin'ny 2023 any fakahita sisy tsy asiana zavatra ohatrohatra zany izy fa rehefa hoe omena le izy zany dia omena le resaka hoe fitiavana izany dia inona moa zany ny ilain'ny malagasy raha resaka toe-karena ataovy zay mampatanjaka ny ariary satria le resaka hoe fitiavana efa voalaza ny teny filamatra na ny devise eto amin'ny firenena malagasy ameo asan'ny olona ampidino ny vidim-piainana nareo efa nyteny hoe ampidino ao anatin'ny 3 andro de ampidino zao tsika efa volana febroary efa 9 febroary amin'izao fotoan'izao aiza zay vidim-piainana hoe midiny eo fa ohatrany tao miakatra ihany aloha no hita de amboariny lalana ampidiro tsakolo daholo ny zanaky ny malagasy omeo fitsaboana araka ny tokony izy ny isam-batan'olo indrindra amin'izao resaka corona izao fa tsy atao hoe tena enjana be ny vidim-panafody ny toeram-pitsaboana sy ny sisa raha me fitiavana amin'ny malagasy zany ny tompona andraikitra isanisany de zany no natao mino sika fa tsy hoe tsy fatany zany fa tsy atao le izy tsy araky ny tokony ho izy ihany koa dia akoatran'ny izay ihany koa zany hoe resaka hoe fitiavana ao anatin'ity le hoe teny filamatra eto amin'ny repoblika Madagasikara ity dia ampivoary ny orinasa indrindrandrindra ny orinasa malagasy fa tsy hoe zay orinasa efa misy indray de kenda noho ny lafin-javatra maro samihafa fa ampivoaro ataovy zay azo atao rehetrarehetra ampiseho ny fandripahalemana mba azahoan'ny olona miaina araka ny tokony izy fitiavana daholo zany arak'ilay voasoratra ny teny filamatra tompoko fa tsy hoe tenitenenina vokatry ny fihetseham-po tsy fihetseham-po io fa tena hoe mila tanterahana satria teny filamatry ny repoblika ny Madagasikara ilay hoe fitiavana izany ny tontolo ambanivohitra ny resantsika teto maly omeo zezika ny tatsaha karakarao tsara izy masom-bolo ny zezika ny fanafody dina ny bibikely ny lakan-drano sy ny sisa karakarao tsara ny teknisianina resaka momba ny agronomia resaka manampahaizana momba ny fiompiana tafiditra ao ny veterinera sy ny rehetrarehetra karakarao daholo zany rehetrarehetra zany mba ampandroso ny tontolo ambanivohitra efa fantatra zany kanefa tsy izay no zavatra mitranga tonga ny rivodoza de fa io fa kofina daholo zany ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara satria maninona tsy tanteraka ilay lailazaina hoe fitiavana kanefa le
fitiavana io dia natao ho anisan'ny teny ao anatin'ny teny filamatry ny repoblika. Matoa tsy teny hafa no natao tao izay misantatra mihitsy an'ilay teny filamatra le hoe devise fa hoe fitiavana dia natao tanterahana izay fa tsy natao resaka hoe ambaboana fotsiny na hoe atao fotsiny izay hoe ahafahana mahazo vato dia alefa ny tamin'ireny le hoe référendum dia hoe ny lalam-panorenana sy ny sisa dia tony moa izany le hoe ny maizy azy ny repoblika na hoe ny mari-pamantarana ny repoblika dia hoe ao anatiny izany ilay hoe fitiavana io no voalohany indrindra. Dia inona koa le devise na ny teny filamatra tanyrazana. Tanyrazana izany dia andikan'izany hoe tany izay navelan'ny razana. Dia fantahina mipetraka hoe manahoana ny fitiavan'ny malagasy ny tanyrazana amin'izao fotoana izao. Ny tanyrazana ity zany dia tena namonoana tena mihitsy, namonoana razambe tena mihitsy izany hoe tanyrazan-drandra tonga ny mpanjana tany ary tany amin'ny vanim-potoana ny fampanjaka tany dia tena hoe niezaka, tena hoe niaro an'izany Madagasikara zany ny mpanjaka izay fandihy Ranavalona voalohany sy ny sisa fatatsika ny momba zany tsy andanitsika fotoana be zany fa manahoana zany ilay hoe fitiavana ny tanyrazana amin'izao fotoana izao. Zava-misy zao to lasa mivahiny ny tany atsy to zao arito ny tanin'ny sasany ny tambarany sasany ohatran'ny lasany ato dia tafiditra ao ampovoany eo dia tsy maintsy amihitsy satria tsisy azo atao tsony sisa manahoana ny tany eto Madagasikara ankehitriny mirongatra ny ady tany any amin'ny fitsarana any afaka mijeren'izany izay te hijeren'izany dia lasa tena hoe mampalahelo tanteraka mihitsy zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao eo amin'le resaka le hoe tanyrazana io zany raha tena hoe jerena amin'ny zava-misy ohatra ny adinodinitsika mantsy izay tontolon'ny hoe tanyrazana izay fa ohatra ny mandeha ho azy fotsiny kanefa le hoe tanyrazana dia teny faharoa ao anatin'ny teny filamatra na ny devise ho an'ny repoblikan'ny Madagasikara izany. Dia ny teny fahatelo zany dia hoe fandrosoana. Le hoe fandrosoana zany dia tanjona izy io tsy afaka mandroso ianao raha tsy miezaka zany, mila ezaka io, mila miasa ianao ary mila mandroso ianao fa tsy miemotra. Mandroso ahoana zany zao tsika? Miemotra zao misy amin'izao fotoana zao satria any amin'ny -7 le arkarena. Zany hoe lay fandrosoana izay teny ao anatin'ny teny filamatra zany na ny devise teny filamatra ho an'ny repoblika dia tsy voahaja le izy. Tsy voahaja fa mipetraka ho teny fotsiny hoe fandrosoana hony hoe fitiavana tanyrazana fandrosoana dia zay. Kanefa le izy mitaky andraikitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misy moa le fitenenana hoe manadino ny tany aoriana ary miezaka manatratra zany ny any aloha. Zany ny tena tokony hoe atao foana, tena hoe miezaka foana saingy amin'ny fomba ahoana no ahafahan'le malagasy miezaka amin'ny situation iainany amin'izao fotoana izao. Ny aretina mikika, ny trano simba, ny entana simba, ny vola entina miatrika ny fiainana tsy araka ny tokony izy, tsy misy ny zaza tsy mianatra, tena hoe problema foana no iainana zany vao mipotsaka io masoandro avy any antsinanana io. Ka inona ny fandrosoana izay hoe atenena amin'izany raha ohatra hoe izany zao no zava-misy voasoratra ao anatin'ny teny filamatra io fandrosoana io fa tsy tanteraka le izy dia lasa maninona? Lasa mijanona ho soratra fotsiny ilay resaka izany. Anisan'ny famantarana ihany koa ny repoblika ny resaka hoe fetim-pirenena io zany tsy hidirantsika lala fa efa fantatsika ny momba an'izay. Dia ny famantarana ihany koa zany ny hoe repoblika dia ny resaka hoe ny tombo-kasepanjakana. Ny firenena tsirairay dia manana ny tombo-kasepanjakana dia hoe araka lalam-panorenana tamin'ny novambra 14 dia takelaka volamena misy ny sary Madagasikara, misy ravinala, misy lohanomby, misy salohim-bary. Izay ny voarakitry ny tombo-kasepanjakana. Matoa reny zany no ao anatin'ny tombo-kasepanjakana. Sarina ravinala, lohanomby, salohim-bary dia misy dikan'izany. Inona moa le ravinala? Io zany mampiavaka amin'ny malagasy io. Ny lohanomby satria ny omby no
areniny malagasy ihany koa ary milaza zavatra be deaibe mampiavaka Madagasikara ny omby matoa sarina lohan'ny omby no any anatin'ny tombokasem-panjakana ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra hoe bare zany hoe milaza ny mampiavaka amin'ny malagasy izany omby zany fa amin'izao fotoana izao manomboka ripaka tompoko ny omby dia mety ho tonga ve ny taona any amin'ny tsy fantatrany hoe lasa anafatra eny Madagasikara satria ny asan-dahalo dia tsy voafe hatramin'izao vao impiry eto etsy amin'ny tsezisa mipetraka le olona avy any Tsiorimandedy avy any amin'ny faritry Bongolava any amin'ny faritry Melaka sy ny manodidina iny tena hoe mirongatra ny alatromby ny resaka bokon'omby nandeha moa tateo reny hoe kavon'omby sisy tsy fantatra tsony ilay izy ary eto zany dia mipetraka tsara ny fanontaniana hoe mba fantatrao ve mba fantatsika ve firy marina nisan'ny omby eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany hoe ny omby zany hoe ny omby velona zany tena tenenina amin'io dia hoe firy ny omby teraka atao hoe moyenina zany hoe isam-bolana any amin'ny faritra zao any amin'ny faritra zao any amin'ny faritra zao fantatrao ve zany firy nisan'ny omby fa ny fantatsika dia hoe consommation na hena ho any Antananarivo dia zao dia mivoaka iny dia amin'ny mpanao gazety moa zany mpanao gazety mandehandeha dia manao andre fanadihadiana dia matetika ilay izy miodikodina eo amin'izay foana hoe ny filana Antananarivo hena dia ohatran'izao ny filan'ny Toamasina hena dia ohatran'izao ny filan'ny Fianarantsoa hena dia ohatran'izao fa efa tsy mihinan-kena firy koa ny gasy satria miakatra be zany ilay vidin'ilay hena dia ozy indray mivarokena le izy tsy miakatra fa le fari-piainana mihitsy midina dia lasa misy mividy hena hatrany amin'ny hoe atsasaka mifefany arivo zany ohatrany tsy mahazo hena ntsony any amin'ny mpivarotra sasany fa tsy maintsy mihoatra an'izay zay vao mame ny mpivarotra zany tsezaseza tsy aritra iny fa matoa zany le sarina lohan'omby tompoko napetraka ao anatin'ny fitombokasem-panjakana dia natao ajaina le izy natao arovana zany lay omby satria le sarina lohan'omby iny dia symbole iny maninona raha sarina lohan'omby no natao teo fa tsy sarina biby hafa tsy teny anarana biby hafa fa maninona no sarina lohan'omby no atao ny any amin'ny firenenkafa voromahery fa ny antsika lohan'omby natao arovana zany natao ampivoarina zany ny tontolon'ny omby ary ny omby ihany koa dia mampiseho ny tontolo ambanivohitra fa ahoana ny fikarakarana ny omby amin'izao fotoana izao fa atao ohatrany hoe lasa zavatra tselitselika foana ny zava-misy lasa ohatrany hoe zavatra mandeha fotsiny fa le tena foto-kevitra tsy fantatsika lay zavatra tena hoe raiketiny tsy mazavatsika tsara zany ao anatin'izay raha zay dia inona ihany koa ny sary hitantsika ao amin'ny tombokasem-panjakana zay manambara ny maha-repoblika salohim-bary dia eo moa zany efa nresahana foana hoe ty resaka vary ty dia hatramin'izao dia mbola tsy milamina foana ny tatsaha tsy mahita mangirana ny mpihinana tsy mahita mangirana ny vahiny tsy mivaky loha amin'io satria ny vahiny raha neny kely maso ao patiny aza ny iny ty izy teo ny tena hoaniny fa ny antsika raha vao mandeha ny hoe mihinan-kanina dia hoe hafa ihany ny lalan'ny vary ka le salohim-bary io zany mila ampivoarina ny tontolo amin'ny vary fantatry ny tompona andraikitra eto amintsika ve zany nefa dia raketin'ny sary any anatin'ny tombokasem-panjakana ny salohim-bary izany dia eo ihany koa ny mampiavaka ihany koa zany ny repoblika ary voasoratra lazan'izany lalam-panorenana dia ny fiteny io zany le hoe ny langue zany dia hoe ny teny malagasy no teny pirenena ny teny malagasy ny teny frantsay no fiteny ofisialy betsaka ny zavatra ambara amin'io fa voalohany hoe ny teny malagasy ahoana mariny ty resaka teny malagasy ty satria voalaza any anatin'ny mampiavaka ny repoblika anankiray famantarana ny repoblika ny antsoina hoe teny na ny langue ao Afrika ao ane firenena anankiray vao mandeha kely 10 kilometatra ianao dia hafa ny fiteny eo ohatra zany hoe eto Anosipatrana zao teny eto hafa ny fiteny eto Anosipatrana eto etsy bus etsy tonga ary amin'ny dispensaire ary hafa ny dia manana ny fiteniny fa vao mandeha kely tonga ery Beorika dia hafa ndray ny fiteny eo Beorika zany ny zavatra misy any Afrika any
dia avy eo zany a tsy misy teny tena amin'le firenena dia teny vahiny indrama dia hoe teny anglisy no ampiasaina iarahany rehetrarehetra na ny teny frantsay fa isika manana ny teny malagasy zany ka amin'izao fotoana izao izany hoe teny malagasy zany dia asa aloha raha mba fantatra ny mpitondra na tsy fantatra ny mpitondra fa io moa araka ny teneny député Rambo hoe ny mpitondra no modely fa tena amin'ny teny malagasy madio ve ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara sy izay rehetra mitondra ny anarana hoe tompona andraikitra eto Madagasikara tena mahafehy ny teny malagasy madio ve any Chine tompoko any Korea avaratra tompoko tsy maintsy mahafehy teny koreana madio mangarangarana ny tompona andraikitra ao fanjakana ao Korea avaratra ao le filoham-pirenena ao moa lefa le iza moa ny Kim Jong-un le botakely iny izy fa zao izy ohatra ny ekena fa asa natratran'inona fa ny azy moa afenina ny momba ny zay hoe fahasalaman'ny mpitondra azy satria ny any enjana be jadona ny any aloha tonga dia tsony hoe jadona ny any Korea avaratra amin'izao fotoana izao fa dia tena hoe tsy maintsy may an'izay teny zay dia ny any Chine ihany koa tsy maintsy may teny sony fa ny eto amintsika manahoana tena mahafehy ny teny malagasy ve sa ahoana teny malagasy aloha ny resaka voalohany indrindra zay vao miresaka teny hafa fanontaniana mipetraka zany voalazan'ny famantarana ny republika zany hoe teny izany ka tsika mieritreritra hoe resaka toe-karena ihany no rehefa tsy voafeo dia tsy mandroso ny firenena tsy zay ihany fa tsy mampandroso ny firenena ihany koa ny tsy fanajana amin'ny atsipriany ireo voalazan'ny mari-pamantaran'ny republika ka sainam-pirenena tsy kopakopaka fotsiny eo fa mila tanterahana zay lazainy loko iny dia ohatr'izay ihany koa ny tsy maintsy hoe anatanterahana an'ireny voalaza rehetrarehetra reny fa tsy misy zavatra mandeha ho azy anisan'ny famantarana ny republika koa moa zany hoe ny lapam-panjakana iny zany tsy ataontsika lavabe satria efa fantatsika ny momba n'izay resaka hoe lapam-panjakana izay raha ravina zany rehetrarehetra zany dia zao tsy misy zavatra mandeha ho azy zany fa rehefa zavatra hoe napetraka dia mila tanterahana fa tsy hoe sanatria haingo tanàna fotsiny na hoe fisehosehoana fotsiny kasagaga sika raha ohatra sika ka anisan'ny firenena mahantra indrindra amin'izao fotoana izao satria tsy manaja n'izay tokony ajaina fa zavatra hafa no mahamaika zay le atao hoe famitinana raha raisitsika laizika io zany mila diniantsika tsara le izy fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny amin'izao lay raharaha mato firenena ny velany ihany mandroso raha isika ohatra hoe Rwanda ohatra ty Afrika Paul Kagame tsy mitsitsy mitsy le zavatra rehetra le nitonotonomiko teo le hoe famantarana ny republika tsy maintsy arahana amin'ny atsipriany ary tsy maintsy tanterahana raha reo fotsiny ene no arahana araky ny tokony ho izy dia efa misy fivoarana dia manaraka fotsiny ny zavatra rehetra fa ireo mihitsy no tsy voaja amin'izao fotoana izao mety tsy ao anatin'ny saintsika zany hoe inona koa zany tombo-kaseha-panjakana zany inona ny sary raiketany zany hoe misy sarina ravinala ao misy sarina lohan'omby misy sarina saloim-bary eo fa mitaky adidy sy andraikitra ny fanatanterana an'ireny ary ny mpitondra fanjakana no mila manome modely amin'izany zavatra rehetrarehetra zany mba hahafahan'ny rehetra zany manaraka fotsiny misy vahiny ny teny hoe rehefa tena diniana tsy sarotra mitondra ny malagasy tsy sarotra ny mitondra ny malagasy ary malagasy olona tsotra mpandinika farahamonina koa miteny zany olona tsotra ny malagasy fa rehefa izy ny laingalainganao rehefa izy ny tairinao amin'ny any amin'ny zavatra hafahafa dia zavatra hafa no mipotra eo tsy toizantsika ny atoy fa fantatsika ny toy an'izany rehetrarehetra any sy ny ambadik'izay ka le izy zany rehefa jerena dia hoe aleo arahana tsara ny mafirenena ny firenena fa tsisy mahazy zany amin'ny fampandrosoana ny firenena araka ny teneny député Rambo teo eny ary toy ny fandarantsika eto ny mpisehatra manaraka izany dia namana lahatra
zay no fahalalan'ny Besommaro azy miaraba ny lahatra sambany angamenao zao tato amin'ny miara-manonja miarabantsika rehetra dia omena ny lahatra ary ny fitenenana ary any fandarana hafa moa anao fahitana fa tato amin'ny miara-manonja ianao zany zao vao tonga eto amin'ity fandarana ity dia arabaina ary lahatra aloha eny ary miaraba ny rina miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa manaraka atsika amin'ny fahita lavitra sy ny amin'ny tambazoana seratsera ihany koa dia radio ihany koa radio mata sy ny MPS ka ny loha hevitra mo lahatra betsaka fa ny tena antony nanasananao eto amin'ity fotoana ity dia amin'ny eo amin'ny tontolon'ny resaka fiarina amin'ny tontolon'ny tanora satria ianao zany dia tafiditra ao anatin'ilay hoe mbola ao anatin'ny sehatry ny tanora aloha dia le tanora zay ao amin'ny tontolon'ny asa izay misy problema misy olana be izy io amin'izao fotoana izao mianatra ny ankizy dia tsy hitan'izay alea dia ny tontolon'ny asa eto Madagasikara tsy araka ny tokony ho izy dia misy fetraikany any amin'ny hetra dia misy fetraikany any amin'ny fiainana isan-tokantrano lasa rehefa tsy miasa dia tsy hisy vola sy ny sisa ahoana ny fahitany lahatra an'izay le hoe ny tanora manoloana ny asa amin'izao fotoana izao tamin'ny propagande nefa tamin'ny propagande zay talohany ny siny fitondran'ity ty régime-ty dia tena natao mipopoka mihitsy tena ikarakara ny tanora tanora mipitarika zao ny zay efa betona sy ny efa antitra lao any fa atsika tanora zao le tanora ry lahatra lasa eta mavesatra satria maninona sady tsy mahavita fianarana no tsy misy asa dia lasa resaka malaza hoe bizina andao bizibizina sy ny sisa ahoana ny fahitana an'izay mety mbola ho avitra ihany ve ny tanora ry lahatra ny tanora an'izay aloha amin'ny ankapobeny le izy koa aloha ny tena tiako resahana dia hoe tsy voatery miankina loatra amin'ilay mpitondra fanjakana ihany koa zavatra io satria afaka misaraka tsara ihany le izy fa na izany ary nefa mila tosika ihany avy any amin'ny mpitondra fanjakana io voalazanao teo zany hoe marobe ny fampaty ny tenana ny makasika ny resaka asa ho avy fa ianao ihany teny azy teo hatreto aloha mbola tsisy zavatra hoe tena mivangana ngeza be io ary anisan'ny olana eto amintsika izao amin'izao fotoana izao zay le sanao teo hoe tsy fananana asa tsika zao raha mikarakara mombana resaka hoe fitadiavana asa dia misy lafiny anankiroa aloha mbola anisan'ny tsy atao hoe manahirana eto amin'ilay izy amin'izao fotoana izao voalohany amin'izany aloha raha misy ataoko hoe poste anankiray ny olona miady an'ilay poste anankiray anarivony na mety amanalany mihitsy ny arany poste ray fotsiny no resahako ary raha hitantsika zany amin'ireny le hetsika maro isan-karazany ireny raha ohatra misy fitadiavana asa na itsika ilay mpandraraha ihany koa raha izay ohatra hoe mangataka CV ho ana toerana anankiray ao amin'ny orinasa anankiray tena maro be le izy no tonga ao zay aloha zany ny olana anankiray le fisafidianana faharoa nefa ny zay tena manahirana ihany koa anatin'le izy dia ny le tsy ahoana moa zany filazana an'izany tsy mifandray amin'ilay zavatra atao ilay fiofanana nataon'ilay ankizy zany hoe tsy any amina resaka zavatra hafa mihitsy no ataoko hoe manavanana kokoa an'ilay ankizy fa tsy ao amin'ilay poste zay tadiava zay hitanareo zany amin'ny satria hita zany ao anatin'le izy hita zany ao anatin'le sehatra ary maro be ireo orinasa zay miteny hoe tsy mifandray mihitsy ireo le ny asa zay tokony atao sy le fiofanana zay nataon'ilay ankizy moa resahako fa tanora le izy amin'ny ankapobeny fa tena olana izy io nefa kosa noho izy misy vahaolana ihany koa zay le misy idiran'ny fanjakana zay tsy mbola nataony mihitsy moa zany le izy nanao izy zany tsy hoe tsy nanao izy fa nanao izy fa tsy ampy le izy amin'ilay hoe manomboka manao mamorona orinasa amin'izay fa tsy metehatra amin'ny andeha hitady asa zay tena hoe azo atao tokoa eto Madagasikara misy sehatra maromaro tena mbola hoe malalaka za eto dia tonga dia mahitsy be ny teniko fa ny ankizy indraindray rehefa mandeha mianatra sy ohatr'izany dia mandeha manao management marketing na comptabilité sy ohatr'izany fa reny zavatra ireny efa manomboka feno efa feno zany reny zavatra ireny tsy dia misy betabe intsony ary zay le anisan'le hoe raha olona telo ny tadiavana anarivo manalina no mipostule amin'le izy dia le aty amin'le sehatra mifanjarana amin'izay zany le manao entrepreneur zay manao entreprenariat moa zany zay hoe manangana orinasa ho an'ny tenanao mamorona asa
na ho anao voalohany dia ho an'ny manodidina anao ihany koa faharoa. Zay zany anisan'ny tsy ampy atsika tanora eto Madagasikara. Zay tena idealy. Zay tena idealy satria isika rehetra tsy ho lasa mpiasam-panjakana. Isika rehetra tsy hiasa any amin'ny banky. Isika rehetra tsy hiasa any amin'ny poste sy service rehetrarehetra fa misy sehatra mbola be maro be mbola tsy ahafahantsika ary mbola azontsika atao zany mamorona zavatra ho an'ireny zavatra ireny. Ka eo le izy misy any anatin'ny resaka fiofanana, any anatin'ny resaka ataoko hoe ina moa zany ny filazana zany fitadiavana zavatra atao ao zany ny tena tsy ampy ho an'ny tanora malagasy. Kanefa na izany raha misy koa ireo ankizy efa manomboka amin'ny sehatra mandeha manao an'izay entrepreneuriat zay ary efa maro be zay fa nitosika avy aty amin'ny fanjakana. Resaka hoe etra ohatra na resaka hoe famatsim-bola zavatra ohatr'izany efa misy izy fa mbola tsy ampy satria fantatra fa ny tanora mibetsaka izany eto Madagasikara moa dia zay le izy. Ka io moa zany raha ny statistika eto zao dia voalaza hoe firenena tanora i Madagasikara, firenena tanora zany hoe ny tanora ilay aktiva tokony hiasa no lasa eta-mavesatra amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fahitany lahatra ny ireny hoe projet de société amin'ny resaka asa ireny zany zay atao hoe ianao ihany moa teny hoe mbola betsaka ny tsy tanteraka sy ny sisa maninona liza no tsy tanteraka nefa misy mpitondra eto Madagasikara zay everina hoe tsy azo lazaina mihitsy tsy mahafantatra an'izany fa fantatra izy ireo zany nefa tsy atao le izy. Efa misy opportunité ozy ianao. Le izy aloha araka ny volazanao teo fantatra le izy. Tena betsaka ny olona tsy manana asa. Resahantsika moa zany ny aty amin'ny resaka tanora. Tsika nge mahita maro be mandehandeha retaka ataoko hoe ato Antananarivo aloha ny hitantsika. Be tabe eny ankizy mitaingy tamboho eny. Misy be tabe tsy manao ninina, misy zavatra kely mitranga, misy ohatra hoe lozam-pifamoivoizana ohatr'izany raha io tonga eo ianao mahita an'le olona mitangorona eo hitanao hoe manao inona daholo reto olona reto. Na hitantsika zao tamin'ny farany teo reny le hoe manadio canal reny ny miaramila no milatsaka any manadio canal manodidina ny zavatra iny feno olona mitazana an'le izy betsaka n'olona miaramila izy zany zavatra zany anisan'ny hoe hita hoe misy olana eto amintsika. Ny famoronana asa aloha zany lasaka le voalaza tany amin'ny plutôt any amin'ny resaka service daholo mandeha fa tsy le arak'ilay hoe mba tsy aheta mazefatra. Itsika anie zao eto Madagasikara anisan'ny mamporisika foana moa zay amin'le sehatra misy anay. Misy sehatra asa anankiefatra anisan'ny mbola afaka ary tena afaka mampandroso ny Madagasikara. Dommage moa nisy Covid fa ny resaka atao amin'ny fizahantany tena anisany tokony mbola azo ny exploitena be mihitsy. Fizahantany dia aty amin'ny resaka voly sy ny fiompiana ny agro sy ny manodidina azy zany dia ny aty amin'ny sehatry ny BTP fa aty amin'ny sehatry ny fanorenana ihany koa zay tena mbola tena betsaka zany zavatra elatsika satria sika zao mahita ny favoazana tamin'ny cyclone teo raha hitena hoe misy fanarenana maro be. Izo tsy maintsy atao fanarenana tsy haiko na iverina indray fanjakana hiteny hoe plan Marshall zay tsy hoe nakaiza moa zany izy zao atao aorianan'ireny Covid reny fa misy zavatra be da be zany tokony atao. Dia lazaiko teo hoe ny mpianatra tena amporosihana rehefa mianatra tsy le hoe rehefa vita ny fianarana dia hitady asa fa tena amporosihana mpianatra amorona asa satria tsika nge na hitantsika foana moa zany amin'ny sehatra maro samihafa hitantsika tamin'ny Tambazotra serasera voaviana tsy voaela koa zay misy voatabia misy poma tonga dia ariana fotsiny. Ny olana amin'ireny zany le izy tokony ho ahodina. Misy zavatra be da be zany tokony ho ataontsika ao anatin'le izy ary marina fa misy fifanana be da be ilaina ahafahana manao an'ireny fa rehefa tonga eo amin'le fahavitan'le fianarana le ankizy dia dian'izay miraviravitana satria araka lazaina teo tsy misy ny fanampiana za tsy miteny hoe mivantana fa na kolaka raha zany hoe formation na zavatra ohatr'izany amin'ny resaka famatsim-bola fitadiavam-bola fomba fananganana orinasa sy ohatr'izany tsy dia manana firy amin'izany tsika ary tsy dia misy firy an'izany raha ny sehatry ny tanora eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Ka eo amin'izay le hoe tontolo ahafahana mamorona asa le mamorona asa aloha zay ny tena idealy aloha zay ny tena idealy tsisy mandany zany fa eo amin'le rivotra iainana ahafahana mamorona an'le asa no eo foana mikofona zany le tanora zany hoe manana finiavana izy ary ny tanora malagasy diso be hoe tsy may
tena mahay fa tsisy zany hoe tsy mahay ninino zany fa mahay ny tanora malagasy ary ireo tanora ireo misy lasa ny velany ihany mampaiky volana ny vahiny zany hoe tena mahay malagasy na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina fa eo amin'izay le hoe tontolon'ilay ahafahana mamorona asa inona ny azon'ny lahatra ambara amin'io satria na tiana na tsy tiana misy resaka lalàna tonga dia kofona resaka loharietra loharam-bola isan-karazany dia manam-piniavana le tanora fa rehefa eo dia kofona nefa ato ambony ato misy rafim-panjakana eto Madagasikara ka iny misy ministera iny araka misy ministera iny miandraikitra an'iny misy maromaro izy ao afaka miay an'ny tanora zany amin'ny ankapobeny fa le izy koa mahitsy koa ny teniko hoe misy foana koa le izy indray avy any amin'le tanora mihitsy koa aloha misy ny ankabeazany aloha izy fa tena misy le tanora amin'izao fotoana izao le zahoana moa zany tsy mihetsiketsika mihitsy tena tsy tena hoe miandry tolorana tsy haiko le izy na culture loatra koa le nanomboka nisy fotoana koa moa zany zay nisy fotoana tena hoe tolorana fotsiny foana ny olona anina dia tolorana vary dia anina dia tolorana menaka dia tena tsy manana loatra n'ilay hoe ahoana ny fiariana ahoana ny atao ahoana ny atao inona ny zavatra tokony atao misy zavatra ohatr'izao manoloana ana dia ahoana ny fomba hiatrehana an'iny ary zay resaka izay anisan'ny alakalazaiko teo tsy ampy tokoa ao anatin'le izy satria raha amin'ny ankapobeny le izy le tontolo lazainao teo no tsy ahafahana manao an'izay satria raha tsika zao raha ohatra hampahanorina orinasa ao anatin'ny ataoko hoe formel dia efa misy taratasy misy zavatra be da be misy vola tadiavina misy ohatr'izany ireny zany raha ny hevitra avy aty amiko dia tsara amoraina kokoa sanatria hoe tsy handray andraikitra ao anatin'le izy tsy hoe mandohetra na hoe tsy manara-dalàna fa amoraina kokoa le izy mba ahafahan'le tanora mivelatra kokoa zany ao anatin'le izy na reo le zay vao misondrotra na reo efa hoe efa manana le orinasa dia ampiana le izy eto amintsika aloha misy micro crédit maromaro reny famatsim-bola kely sy vaventy reny fa efa manao ihany nezaka fa araka lazaiko teo hoe tsy ampy le izy satria misy fotoana koa le izy araka lazaiko tsy fantany akory raha ny fisin'le zay zavatra zay hoe raha tokony tady famatsim-bola nge dia reto misy azo idirana izy isan-karazany fa izy koa moa zany tsy hoe vitana 2 taona na 3 taona fa mila ezaka koa le izy araka lazaiko teo ny ezaky ny tsirairay koa mitondra ao anatin'le izy fa tsy voatery miandry fanampiana avy any ivelany ezaka ny tsirairay ao anatin'le izy dia ny fanjakana ihany koa manany andraikany zany hoe tsisy afaka miala ao anatin'izay le hoe tontolon'ny famaronana zay fa ao anatin'izay ny anery lahatra efa misy orinasa ny izao efa nisy efa teo foana le orinasa mataona any maro nisy orinasa vahiny société sy ny sisa fa vakitady lasa nandositra tsy hoe nandositra moa zany niala teto Madagasikara ohatrany tsy ao koa ny orinasa efa misy nakatona ao no mipitehana hitantsika tsara reny tamin'ny 7 ianao naharaka tsara nyreny rehetrarehetra reny dia ohatrany hoe mandrora mitsilany ao anatin'le izy misy responsabilité andraikitra ho an'le tanora morona fa le efa eo ara apotika ahoana ny fahitanao azy dia zay lazaiko teo le tontolon'le izy zany mila tsara iny ny tsara tena tsara ao anatin'le izy zany dia le fifanampiana raha zay no entina ilazana azy hoy izy ateo hoe samy manana indraiky ny tsirairay le olona aloha le tanora voalohany aloha mila miezaka mitsikarakaraha zay fomba ilazantsika anazy mila débrouillard zany mitady zavatra atao miketrika zavatra atao tena efa betsaka tsika tanora nefa manao fa za mahita fa mbola tsy ampy tsika manao an'ireny zavatra ireny ary sahandrina teo le hoe plutôt makany amin'le hoe bizina le izy fa tsy any amin'le hoe tena miary fanadiadina nataonay mpanao gazety zany raha ny teto Antananarivo miary tena satria raha miresaka bizina manko tsika zao dia le karazana hoe any amin'ny informel fa le aty amin'le fiariana zany le tena hoe aty amin'le formel zay ndresana teo hoe manampy mifanjakana mifampidirana hetra sitsarany ary tsy hoe tamazevatra fa mba fifanampiana le izy ao anatin'le izy fa raha zay tontolo zay aloha atreto aloha atreto androantsika miresaka eto tena mbola tsy ampy zay zavatra zay fa isika raha mahita fa na ny fianarana ambara tonga ambony no ny antony maro samihafa moa zany dia midekala mbola herintaona ny fidiran'ny mpianatra zay tena mbola anisan'ny tena olana zany satria na mifoto-drafitrasa andraisana an'izany mpianatra zany na ny esprit an'ireo mpianatra ireo hoe za efa afaka baka herintaona lasany afaka baka mbola tsy mianatra amin'izao fa mbola miandry aloha fandaminana
zany zao mbola miteraka olana be daholo satria na le mpanala baka arany ho any atsasany maheriny tsy manohy fianarana ntsony aorinan'le baccalauréat noho ny tsy fahalalana an'izay le hoe inona aloha le atao anao inona aloha dia avy eo fantatra hoe zao zany ny ataoko rehefa avy eo araka lazaiko teo tsy ho lasa mpiasa-panjakana daholo tsika tsy ho lasa mpiasa amin'ny banky daholo na tsy ho lasa mpiasan'ny orinasa inona moa amin'izao fotoana zao le hoe call center ohatra fa tena hoe misy zavatra foana zany azo atao anatin'le izy ary nresahako teo le sehatra anankitelo izay mbola azo atao tsara miditra miary mbola malalaka fa raha tsy tena zao zany fanodinana momba ny resaka vokatra na legioma na voankazo na zavatra zany tena mbola azo atao fa efa betsaka koa manao fa fahitana azy mbola tsy ampy le izy raha amin'ny frantsay moa zany le izy de le hoe le industrialisation zany hoe tena mba tena hoe ilain'ny olona sy tena miodina ahafahana rehetra mba miaina ao anatin'ny ny ataoko hoe fiainana amin'ny ankapobeny ka raha izay lazainy lahatra zay zao dia tena hoe lara-pahamehana mihitsy zao zany lara-pahamehana amin'ny mba tsy isininy hoe fahantrana eo pampana eto Madagasikara dia hoe tontolon'ny asan'ny tanora zany tena hoe tafiditra ao anatin'ny lara-pahamehana fa tsisy vola miditra eo tsy misy iny eo rehefa tsy misy zany ilay asa dia raha mahita nefa zao ny lara-pahamehan'ny fanjakana ohatrany tsy dia any zavatra hafa mihitsy mamaika azy aloha zao raha fahitantsika azy colisée téléphérique ianao zao mantanoranao hoana fahitany lahatra zany hoe anao téléphérique ary efa signé fa vita sony vola otrosaina izy io tsy tanora ihany fa ny taranaka izy aloha zany resaka ny téléphérique zay ny resahantsika za zao mahita hoe tokony efa iovany daonina amin'le izy io sika zao efa miatrika zavatra fahasimbana 750 misy tanàna marina hoe Antananarivo ao anatin'le izy no anaty fonoteny hoe mahazo tombotsoa fa efa naverimberina foana rehefa misy fotoana resahana zany tsy mamahany olana hatreto aloha momba ny resaka fitohanana eto Antananarivo ny resaka téléphérique za tsy miteny hoe tsy mamaha olana izy raha le amin'le trajet andehanany amin'izao aloha tsy mitondra ninina mihitsy le izy fa raha misy trajet hafa andehanan'le izy ohatra indray zany hafa indray iny kanefa tsika zao raha ny hita tamin'ny gazety omaly tamin'ny Hainao Manjery ihany koa manomboka any amin'ny 100 tapitrisa dolara hatrany amin'ny mety tonga hatrany amin'ny 500 tapitrisa dolara ny zavatra perta sy ny zavatra mbola zavatra ho atsangany eto Madagasikara zany taorin'ny vokatry le loza iny zangamba mila malalaka kosa angambany hoe iza natao hoe lara-pahamehana ao anatin'le izy Totonarivo sa Totonarivo eo zao za alohan'ny akanisana ty amin'ny aty misy manamboatra lalana iny ederena Antananarivo eny za mahita fa tsy le lavaka zay goka aloha no tapenana fa le lavaka le arabe zay misy goka kely miara mahita an'izany tsika rehefa mandivezivezana tany misy goka kely iny no lavahana aloha mba hanamboarana azy marina fa zay ny fomba fanamboarana azy fa za mahita hoe raha le lavaka be tokony le lavaka be zay feno erana tany tsy tononoko aiza daholo fa mahara mahita daholo tokony ho tapenana aloha le izy dia avy eo tsika miditra amin'ny nefa io zany samy manana ny teknisianina mahay an'le izy fa raha miresahanao teo ny téléphérique fa naverimberina foana tsy lara-pahamehana aloha izy zao indrindra le trajet eo ankatso le ray dia mikatso fa raha hoe miova trajet le izy afaka miadevitra indray tsika satria hitatsika araka le voaresaka reny fa na ny any ambony any amin'ny faritra ivy eny faritra avo eny range atahorana iotsaka sy ny karazany ka manahirana be le izy fa raha miova trajet izy tsy hany ny olona tsika fa amin'le resaka hoe famboronana asan'ny resahana teo ihany satria le resahanao teo hoe ny fandrosoana resaka fandrosoana mihitsy ny tsy hitovizana le satria ny anjareo mifandrosoana dia ny mitondra zavatra mamirapiratra mitondra zavatra vaovao nefa efa zao nefa hita misy ny sasany dobo-drano misy ny sasany efa simba sady zany hoe tsy niteraka ninina ao atsika le izy fa na izany na zany le famorona satria rehefa tsy ho vesatra ho an'ny firenena intsony reo tanora be da be reo misy ny any amin'ny fambolena misy any amin'ny sehatra marobe rehefa tsy vesatra ntsony izy ho an'ny fiarahamonina tokony hitondra fampandrosoana izy ary zay lazaiko hoe any tsy tovizan'le resaka fampandrosoana fa tsy efa misy mpanao politika lehibe miteny eto hoe ny fotodrafitrasan'olona ny tsy ampy eto fa raha ny fotodrafitrasa terrain synthétique sy ny isan-karazany tsisy hoe anao baolina foana ny isan'andro tsisy hoe fa zavatra ilain'ny olona mety ozinina maro isan-karazany efa misy miteny ministra maro samihafa hoe anao iziny tsika fa mbola zay le hoe resaka daholo zany amin'ny ankapobeny aloha fa hatreto aloha mbola tsy hitatsika mivaingana mikasika an'izay
ia zay no fanazavana no entin'ny lahatra zany momba zay resaka zay satria izy moa ao anatin'le izy mihitsy de zany natonga ny hoe aleo le olona am'le sehatra mihitsy any no entina eto amin'ny miara-manonja afataratsika an'le izy hoe ahoana no fipetrakalay raharaha amara-paranantsika azy lahatra alohan'ny anomezako anao zany ny famidipitiana anazy dia misy ny atao hoe fanadiadiana kely zany hoentina amintsika raha ny eto Madagasikara zany fandray am'le teo raha ny eto Madagasikara zany misy tokantrano anankiray dia fito mianaka izy any ao miditra am'le resaka tontolon'ny asa matsitsika fito mianaka izy any ao am'le tokantrano dia ny anankiroa am'ireo no miasa mampidi-bola fa lay anankidimy vesatra raha misy tokantrano anankiray indray folo mianaka izy ny ao ny miasa ao anatin'izay telo fa ny fito vesatra zany tsy hoe vesatra moa zany fa hoe velomina zany hoe le fito zany tsy mampiditra vola fa le telo ihany any mampiditra vola fa any amin'ny firenena zay mandroso de mifamadika am'izay raha fito mianaka izy ny ao ny dimy miasa fa ny anankiroa no tsy miasa raha ohatra izy ka folo mianaka ny ao de ny valo miasa fa ny roa ihany no vesa zay zany lay fanadiadiana zay hita ary manamarina nylay teniny lahatra teo zany eto amin'ny tsika eny ary amaranantsika azy lahatra inona no teny hoentinao amaranantsika azy mba hoe tonga de itsina hoe izy teny tsy ho foana fanantenana na de zao ara no zavatra am'seo moa tenen'ny président Marc Ravalomanana manana foana miombokevitra am'izay ve ianao ninona zavatra am'seo tsy ho foana mihitsy ny fanantenana raha raisitsika ny tontolon'ny asa am'izao fotoan'izao doary ia miombokevitra tanteraka am'izay teny filoha Marc Ravalomanana zay aho satria lazaiko teo hoe tsika mbola manana am'teny vahiny ataoko an'ilay hoe potentiel be raha ny tantsika aloha mbola mamokatra tsara ny tantsika mbola misy zavatra maro be mbola azo atao fa araka lazaiko teo tsy ampy fotsiny ao anatin'le izy de finiavany misy ny apahany avy amin'ny olona ihany koa zay tsy mbola vonona loatra ny am'izay fa araka lazaiko hoe ohatrany lasa hoe zatra ny tolora-potsiny zany efa misy zavatra mitranga de tolorana de vita telo andro efatra andro de mitady indray rehefa aveo satria voaresako tamin'ny fotoana tatoato ihany koa zay le hoe tsika anisan'ny hoe misy vahaolana tokony ho raisitsika tokony maharitra am'izay zany hoe na resaka fotodrafitrasa zany na resaka momba ny asa amin'ny ankapobeny misy zavatra tokony ho dinihana ny anaovana fanovana ary ahitana ny hoe aizany tena lara-pamehana misy eo izy ireo zay efa manao fa mbola tsy ampy le izy de mizara roa ny resahako teo mizara roa le izy de misy le efa finiavana fa ty am'le olona ary misy koa le atao hoe finiavana ara-politika na le volonté politika hoe tena ampandroso an'le sehatry ny asa manana ministera sy manana pia maromaro ny amin'ny resaka tanora efa manao ihany koa izy fa araka lazaiko teo na budget hitantsika fa kely reny tsy afahana manao ninina satria vao manomboka ny taona de tapitra vetivety eo ny taona tsy zavatra raha ny tanora malagasy voalaza teo fa maro be tsy tena hoe mihoatra ny atsasany de tsy fijerena manokana an'ireo tena mbola tsy ao anatin'ny priorité tsy ao anatin'ny lara-pamehan'ny fanjakana mihitsy aloha hatreto ka zay no entina hoe tsara entina fanovana le izy ho vaina mihitsy ireo ary raha ny tenenina hoe fanantenana mbola misy mbola afaka manao an'izany tsika satria jaraka lazaiko teo ny tanyntsika mbola lehibe misy zavatra azo atao maromaro fa ireo teboka anankitelo eo zany nafahana manatanteraka an'izay zavatra eny ary isaorantsika namana lahatra nitondran'izay faneo-kevitra sy famakafakana izay zava-dehibe no netiny teo tsy hoe zavatra tsotra tsisy an'izany tsotsotra zany fa tena hoe zavatra iainana ary zavatra azo tanterahana fa io moa zany dia miankina amina zavatra maro araka nambarany teo hoe misy miankina amin'ny olo-pirenena tsirairay fa misy koa miankina amin'ny mpitondra fanjakana zay any lokaloka tamin'ny fotoanandrony fa tena hoe hitondra fampandrosoana fa raha ny zava-misy aloha am'izao fotoan'izao dia raha tsika mahita hoe mandeha makaiza izany Madagasikara zany tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity miara-manonja MBS Radio Mada isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany raha ampisindray ny fotoanantsika manaraka efa eo ny namana faniry
amin'izay fotoana izay mirary soa antsika mianakafy samy tany Andriamanitra veloma tompoko.